Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good. Amin'ny fitorany sasany marina izao, ny olo-mandroso dia limbaovao, ireo te hiroso dia manan-katao. Sa hoana moa izao sy anao ka dia indro ny fotoam-baovao. Miarabantsika rehetra miaino an'ity fantarana vaovao vao maraina ity, ary azagaga ianao satria tsy matotra izany fa any ao anatin'ny filokody. Toy izao indray ary ny vaovao izay misongadina tao anatin'ny herinandro lasa teo. Voantso teny amin'ny Indray Maka ny tale generaly ny orinasa mpivarotra sakabeloha. Rehefa natao fanadihadiana izy dia nalefa eny Ambohigagazo. Natao fanadihadiana ihany koa ny mpitatana na ny tale generaly ny orinasa mpamokatra bobo. Rehefa natao ny fanadihadiana azy dia nahatonga azy ho alefa eny Anketapotsy ny vesatra nazo azy. Voantso teny amin'ny Paka ihany koa, zany hoe ny Paka dia hoe anao sahana fa aleo samy maka satria teo daholo ny olona naka. Ny mpitambola ny orinasa Lazambalala. Rehefa vita ny fanadihadiana dia nahazo fahafahana vonjy davanandro izy. Ny tale generaly ny orinasa Bevantara kosa dia tratra tamin'ny vavanataony ka dia tsy hita izy fanafenina. Ary ny mpamokatra sy mpanodina ny orinasa Voandedaka dia hita nanondrana n'izany antsokosoko ka dia nalefa any ivelany. Ary farany ny tale generaly teo aloha ny orinasa Fahandalitra dia tratra ihany koa ary dia nalefa eny Ambohigagazo ihany koa. Onao zany se mpizaza vaovao. Inona no antaninao? Ka za zany fandeha iza tsony moa zany ny ety ivelany zany za zany. Mbola betsaka ny ety ivelany ary ianao ihany dia mety havaly azy. Mazava tsara kosako. Ka dia efa tapitsanina mangazo ny voalavo dia anjaso fa mbola hiakatsy ny eny an-tsaha e. Dia izay no namarina ny fotoanany vaovao. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava efatra, hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy. Zay maneva iny, zay manasa olona. Alasinainy taratany lavilaka misy masabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélône, fa tianareo foana e. Orange. Galana, miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be. Ambany. Miarabantsika menakavy. Ay misy sary kay. Misy sary zany le filipoteo. Ay fa vita le solomenadaty. Zay nataoko tarehin-drambelo. Oay. Ataizy ty. Ataizy solomenadaty hita amin'ny Jospin. Joseph efa vita. Azy zany zakazaka misy zany gaty zany. Iza moa no nahita moa Satria izy somany nitolorana mety daholo izy zalarety. Ay. Ohatry raha tsisy rehetrarehetra mihitsy aza angamba nomenana zay maro-boninahitra zay kio tamin'ny ny azakazaka nakaty zany zalahy. Salama daholo toko fa miarabantsika. Chevalier de Ontsy bandro lesy ry manatsoa. Ary ny zavatra henoko voafarany teo zao ny ontsika io efa tsisy tsony indray ihany. Tena tsisy. Efa lasa tinondry. Lasa nakany faritry boeny daholo ny ontsy fa laomonina no ny fanimban'olona ny zetra any amin'ny faritra loatra. Ary dia tany amin'ny faritra loatra ny tena tamin'ny farany herinandro ty eo. Ary dia morona amoaka hira ry zareo manomano ny loatra.
mahatsiaro ny vazika zay voalavo vaventy any anaty alalanjetra any ary dia voalavo hoanina afaka hoanina satria tsy voalavo ry zareo ny voalavo moa zany de ohatran'ny hoe miakatra ny eny an-tsafa rehefa tia tanàna izy no maharikoriko e fa rehefa eny an-tsafo fotsiny izy no mipetraka na izaho azy aloha patsorana tenenako hoe patsorana aloha ny mihinana raha mahita vazika hoan'olona vazika ka raha mahita vazika de mihinana fa ny eritreritra fa fotsiny izy no ngeza tsy mety ohatran'ny latsalatsaka kely ny bitro izy eny efa larisako satria raha mahita skobidoana andavamamba nge zany tsy hihinana kosa ianao aloha e satria nefa mihinana malotony be sady matavy ny zavatra ratsy iny fa raha tena eny an-tsaha izy tsy mitovy any mipozipozy ny zalahy io larisa fa tany akabinet teny ambanivoatra teny eny ambanivoatra mihitsy le mihinana vomaina fotsy mihinana zatro zany tsy maninona fofony kabinet fa ny olitra tazana mitovy any misy fa ianao efa tena amin'ny kabinet manjaka ray dakara tena le manilitsilo zany mbola vao mbaravary anao de manilitsilo ny maso indray amoniaky iny iny natomboan'le hoe fiofona amony marina zany mahasamihafa an'le izy ohatry ny samihafa mihitsy ny fofony ringio ile zavatra hoanina ka sainy valiny mitovy le quartier misy azy e afa mandehana ange ianao tonotono isakariva fa eritreretra fa manamanitra dika io reny le miseho le mihinana zavatra tsara be isan'andro reny gravy ao amin'ny fofona ary ny aza mandrezatra koa reny tena ay ka amty andro atalaty mbola mandeha mivantana tsika mbola misy sandarana avy tsika tsotsony sandarana zany tsotsony sandarana fa de ny galanasy ny orange no sisa manoana ny fandarana isorana trano nareo zany fa mandeha mivantana amin'ny facebook izy zao amin'ny facebook izay mitondra ny anarana amin'nambara manao hoe facebook ny rdj 96.6 FM zay izy any Facebook mandeha mivantana misy sary io ary raha any amin'ny YouTube dia RDJ FM 96.6 mandeha mivantana misy sary daholo io ary dia tany amin'ny faritra Ambatondrazaka tany Ambatondrazaka mihitsy tamin'ny farany herinandro teo zay rehefa tena atao ny resaka tena ohatrany mitovitovy ny fatoriana Ambatondrazaka sy ny fatorian'ny Fianarantsoa tampon-tanàna io tiako teneny io fa de tsy niova mihitsy io Ambato io nandritran'izay firy taona nandehanako tany vezivezena tany zay tamin'ny taona 2024 any tsy tany Ambatondrazaka tato anatin'ny 20 taona fa isa taona de mandeha amin'ny faritra loatra fa tsy Ambatondrazaka rery foana mandeha amin'ny faritra loatra io fa de tsy de misy zavatra niova firy eo ary ty ny zavatra voamariko foana rehefa tena hoe misy bandy mifampitaotaona ny rivarivo hoe andreo sy mba hivoaboaka tsy hita hoe hivoaboaka ho aiza tenena amizay zareo atsenana tsy misy karaoke tena zay fa atao maleriva fa tsy mamely le izy atsenana tsy misy boaty inona kory zay boaty eo zara fa boaty le izy tsisy toerana tsisy amin'ny ankapobeny zany tsy misy zavatra hoe anintona olona vahiny mpandalo amin'io Ambatondrazaka io ny antony aloha zany de mitovy manana sipanina nianatra tantalohatranay aloha zany de aloha mahita fizy ny antony aloha zany de antony ara-geografika izy ny tena zany maheno hoe Ambatondrazaka zany laka loatra ny ao an-tsainy fa io laka loatra io tsy hitanao mihitsy io amin'ny fotoana andalovanao ao Ambatondrazaka tsy aiza zay laka loatra io miakatra ry ambonimbony ery anao vao mahitahita ry any amin'ny jara fataza maso any amin'ny farany any ny ao Ambato de vovoka ny ao Ambato de misy trano vaovao kanefa de feno vovoka sady ny ao Ambato de zara fa misy hotely anankiray roa no azo ivantanan'ny olona lay reny le atao hoe VIP reny zany eo moa le misy an'ny vahine eo misy an'le zamameva ny fandehanatsika atram'izay tadidy laisany ve reriky sa tsy matadidy tsolo laisany maxireny ao maxirena foana fandehana ary ny tena olana de zao hitady sakafo ariva raha tsy manakavanao ianao hoe aiza ny hotely misy sakafo fa ny hotely le misy sakafo de amin'ny valora sasany de midy ieto zany foana ny any teny izy hoe tongava alolona reo fa raha zany ifakatony zay io ny hotely ray roa ihany kio misy an'io zany hoe tsy misy toerana zany ao mba hahafahanao mba misy hoe safidy nefa ve betsaka mpiavy any hoe nakapiazan'ny olona tamin'ny Ambatondrazaka saky mpiavy andiko tena hoe manao vacances sy ny sisa reny be pitsidika ka zay le izy arak'izay voalaka zay hoe matoa ianao anao vakansy any de misy havanao any na misy betsaka manko reny betsaka ho azy ny hotely na misokatra amin'ny alina fa ny olona hoe andeha hitsidika mpizaha tany amin'ny ankapobeny na malagasy indrisy na vazaha ihany keo aza tsy misy hoe andeha hitsangatsangana de ho any Ambatondrazaka misy olona zany hoe andeha hanao mission any Ambatondrazaka zay mba anaraka anao ina nefa natao hoany andeha hanao mission zany ianao ka raha manao mission miasa ma misy raha ataonao any de misy mihitsy fa amin'ny ankapobeny Ambatondrazaka de tena io anaty koveta izy io misy lemaka be be volovary ary fa io dia milaza ny manam-pahaizana fa io laka loatra io zay anisany misarika an'io plaine io lemaka Ambatondrazaka io zany io laka loatra io de ho tototry ny atsanga ato anatin'ny 100 taona farafahaelany ato anatin'ny 100 taona tsy hisy intsony
ny farina laotra farafahelany zany za moa fa tsy eo am'zany satria rehefa jerenao am'zany tendrombohitra rehetrarehetra laoko tsy mitendro rehefa jereny tendrombohitra rehetrarehetra ka itsika nefa tsy oatsony am'zany efa le taranaka mandimby ao arinao ry mamitiana koaraka milaza tsy de fazala eny mbola any izy afaka zao zany ty ry baronina fa jereny itendrombohitra manodidididina rehetrarehetra nambato io na ny avy ato any tsinanana na ny avy ato andrefana zay manko ny tena misy tendrombohitra ao de kofony rika daholy ary misy an'le lavaka be daholy ny lavaka amina taonina ny maromaro isaky ny avy orana io no migrina makaty anatin'ny le makaty ary de manototra ny tabajotra rehetrarehetra any maty somalaka zay no anisan'ny nahafaty ny somalaka io satria hoe lasa tototra le canal le tototra daholy reny ka le anarale izy misy tsy nety somalaka ohatry ny aingana loatra le malaka soa soa fa ny vokabary zany ny tena hoe fivelomana Ambatondrazaka ary fambolem-bary amin'ny kapeny efa manovanova ihany ny olona any efa manao voatabia izy efa manao legioma isan-karazany karoty mety daholy izy atao io anisan'ny toerana tsara ambolena mihitsy Ambato na inona na laisoa na poireau mety daholy fa ny vary aloha ny tena misarika an'io rehetrarehetra io kanefa indrisy mantsy indrisy anefa zay skila reriny tato de mia mitsipozipozy io volovary io am'izao fotoana zao ny orana koa manao ny ataony tsy misy orana any atram'izao menomenona daholy ny olona rehetrarehetra ary vao tamin'ity maly sy afako maly any nahita tao anatin'ny filazam-baovao fa ity volana novambra ity hono nafana indrindra hatram'izay nisihany hatram'izay fandrefesana natao teto ambonin'ny tany ny volana novambra no nafana indrindra teto ambonin'ny tany rehefa tao ny fampitahana ka ohatra mampiteto raha lisy 30 degré iny sivy amy roa amy 30 degré teto Tanarivo de nisy le sivy amy 30 iny tsy teto Tanarivo iny ohatrany teto raha le sivy amy 30 iny teto am'le faritra ohatrany somary tsy haiko na andrefandrefana angambany izy tany ivelambelan'ny tany fa teto Tanarivo renivohitra rehefa jereko roa amy 30 degré ny roa amy 30 teto aloha nisy roa amy 30 mihitsy teto Tanarivo renivohitra nisy roa amy 30 tena tamin'ny tapabolana angambany izy na tamin'ny tokom-bolana na maika tena na may io volana novambra teo iny nohono hatram'izay nandrefesana no anisan'ny volana novambra nafana indrindra teto ambony tany ka io de azo lazaina hoe phénomène naturel zava-misy ara-boajanahary ihany nefa ka naizana tsy zany ny antony ny anasiaka izy io na hatram'izay nisiandraha olombelona zay olombelona besiasia ka de ao Ambato am'izao fotoana izao de mikolay ny olona amy fahamainana mainana izy zao tany zao vovoka anizy zao de misy anara-tanàna iny manko ny olona agny ohatra ny eritreretina foana tsy voatonga any ianao zany de mieritreritra hoe ny olona ty azay olona mainao le anara-tanàna de ohatra meme foana tsy mifita zany ny olona ty satria madio tsy fafana nany couloir be iny misy rivotra be mitsoka any zay madio tsy fafana azy mitsoka ny rivotra de le fakofako amin'ny arabe iny tsy mila fafana zany fa tonga de madio satria misy couloir na rivotra zay iny mitsoka maka any makany amy garan'ny iny izy teo garan'ny train any ambadika any ka io de nisy nakalazaina moa tany ny andro raisam-pirenena ho an'ny mpilatsaka Antsitrapo tamin'ny fahadimin'ny volana desambra teo ka eo somary gaga ihany satria mahita n'ity fahadimy volana desambra teny amy Jaospeba ny Solomianada de anisan'ireo tarika nahafantarana any Ambatondrazaka hatramin'izay teo ihany ko Nova Dakoto no tolorana daholo Nova Dakoto ohatra mahakamo be maheno le hoe malemy izy ary mitondra tehana izy ary tantanana izy ary tsy afaka mitsangana maharitra izy fa de akana seza izy mipetraka nomena ny maroboninahitry ny kanto sy ny soratra ary ny kolotsaina moa zany izy tamin'ny farany herinandro teo tany Ambato nisy raiky amby 20 menadary zareo no tolorana an'izay maroboninahitra zay de natao ny hira moa tsy latsadasaka ranomasy any daholo ny olona rehetrarehetra na eno miverena tia-tsianaka tsy le hoe miverena tia-tsianaka le fanaotsika foana iny akory le izy fa Nova Dakoto mihitsy io no mihira le izy tantanina mipetraka ambony seza omena micro tsy manaraka tempo ndraindray ny feony fa any am'le tsizy le tsy miaraka tsara iny andraso moa fa naraiky feo ihany le izy fa raha ohatra ka vitako de azoko ale feo rehefa aveo fa zany rehetrarehetra zany nampihetsika ny olona rehetrarehetra fa ry Solomianada izy rehetrarehetra de atao daholy eo am'izay nampiheritreritra zany vao vita zany angamba iny zavatra iny de tonga de vrr azakazaka anakaty zareo satria namonjy an'ity cabaret tatsy amin'ny Jaospeba ity na zany aloha mena vaovao any ny olo aloha am'izao fotoana izao zany de mitarika amin'ny Azota United izay misy any Metanira raha miona tamin'ny équipe Pennsylvanie zany hoe finale conférence ouest est conférence est le izy rosiro zao tarika ry Metanira zany hoe azavaina ho an'ny olona aloha any Amerika de misy fiadina tompon-daka ny États-Unis de ohatrany amin'ny basket de zaraindra roroa le izy atao hoe conférence de misy ny andrefana misy ny atsinanana de raha tsy diso Pennsylvanie miona amin'ny Minnesota misy any Metanira milay
foana zany satria mba misy an'le gaspariazany ao anatin'ny ekipe eo toy zay ny vaovao ara-panatanjahantena anosy anareo fa i Donald Trump mbola filoham-pirenena amerikana hatramin'izao hatramin'ny 20 janoary mbola tena miady mafy izy hoe misy mangala-bato ndray aty Abdoulaye Wade raha mbola filoha Sénégalais taloha ary amin'ny zoma zao andro tsy fiasana eo fanontaniana mipetraka andro tsy fiasana ve amin'ny zoma zao am'le fifidianana ve tsy miasa ny grands électeurs eno fa ngasy rangah leo hiasa za de tena mba mampirisika amin'ny fanjakana mihitsy oko zay ny pont oko zay ny andro fery amina paha oko zay ny fonctionnaire sy ny mpiasa tsotra manao mieritreritra hoe tokony atao andro tsy fiasana oko zay ho any tiako tenena de zao engefa tsy miasa foana tsy nanapona andro tsotra andavanandro fa gasy falo misy andehanao weekend lava be raha vo grands électeurs ny asako za tokony naenonono an'izay hoe naenonono an'izay aho hoe mety andro tsy fiasana mba tsisy mikorotarotana sy ny filaminana angamba que demande le peuple lainga koa tena mariny raha ny hevitro tsisy an'izany kosa ny grands électeurs zay mbola te hanazava io hoe inona no mitranga amin'ny zoma nefa tsy au courant loatra le tsy au courant io de izao grands électeurs ny anao ny ataony any sénateur anao ndeha hofidiana any ny anteny mera rotota io efa fantatra ny eritreretina momba azy misy ny mitana angady zany de misy ny mitana micro de misy moa zany no manoaka de misy ny mampiseho vatana any anareo namako zay tena mahay zay atsona hoe honorable nareo ankehitriny de zao anangana ny atenemerandolona sy ny asa ataony sisisa aloranga iasa ny lava fa ataovy ny tandrify anareo any tsisy honono zany raha miasa amin'ny zoma fa ny grands électeurs atao zay ataonareo any kaya fa zay mahatsotra naeno hoe nisy olona anao hetsika ohatra hoe anao tsy fatako anao fampisehoana sa anao fanentanana tamin'ny zoma zao de hoe tsy azo ataony manao fihetsiketsehana satria misy fifidianana amin'io am'le fanentanana na le fampisehoana zay foana zany le izy de foana le fampisehoana zany le olona izy fa tsy hoe de foana zany kabarenay eo am'le pavé ka iny alina fa iny alina mbola misy mpifidy milatra eo velany de mbola eny efa na izany aloha manany ihany foana tsika sady manao fanamarihana ohatrana aloha zany ina tsena de ampanina grands électeurs sina kosa aloha mialatsiny aloha fa vazovazary tenany mihitsy ny anay fa ny anahy zany de toy izao foana ny filozofia hoe tapaka sady misy grands électeurs fa tena tsy ratsa ny zakaranda de afakapaina ny zakaranda zay spécialité atsika ka malefa nisy fiara nandalo plaque rouge de ninjera teo akaiky le izy zay mba tonga aniny fa tsy ninjerany le plaque rouge tsy ninjerany fa ninjera teo akaiky pajero maintimainty io de le azo mitapaka zay mba te hanontany fotsiny izy nge tsy voatelo pajero maintimainty fa mba plaque rouge fotsiny aloha de zay le any de grands électeurs aro no mandeha miasa rehefa avy mandrotsaka merci zany kosa am'lay zany lay kosa zany ka fa alohan'ny androtsaka izy zany tsy miasa ka eto zany de manao antsoava hoana aloha taranaka rehetrarehetra avy any amin'iny faritra ambatona zaka sy faritra loatra iny mba miverena ringady tsianaka tena marana satria tena matory io tanàna io tena ao izy metsiketsika ao anatiny ao metsiketsika izy ary misy ny fampandrosoana misy ny etsiketsika zay atao rehetrarehetra fa rehefa ny olona avy ety ivelany ety no mijery an'lizy io ihany le ambato hatram'izay misy le finanana lasopy iny tao an-tsena tsara io lasopy io ary ny laharany io lasopy io ohatrany tsisy tsony izy zao kael na fiantso azy izy io kael ohatrany tsy aotsony le izy tadiavina ka so de mba nifilatoerana taina amin'ny lalana mandeha makany ampasampazimby izy io ary rehefa aveo izy ny iova tary amin'ny ilany somary andrefandrefana taria zany hoe raha ohatranay aloha zany baronina koa moa tokony ho eo zany hoe inona ny fomba fijery de izao ao ny adidinareo manam-pahefana zay avy any amin'iny toerana iny ao ny adidy raha toe-karenanareo zay mikarakara nyity firenena malagasy ity tao amin'ny fotoana rehetra ny fantombiasana satria ny tena vaiakarina zay tsapa tao anatiny io de hoe toerana sady mamoka bary no mamokatra no tokony mikarakaraina ny resaka irrigation raha mahatsiaro ny dideratsiraka nanao an'le kanala be any amin'ny baraziny be vava le anaovana ny irrigation ny faritra somary andrefana sy ny atsanana de olana ny entretien zany hoe ny fomba ny tantanana ny zavatra rehetra na mpanakarena raha taloha raha miara-mianatra eny amin'ny université mialatsiny amintsika avy any ambato fa raha samy mianatra teny amin'ny université ny ankizy avy any Nosy be sy ny ankizy avy any Ambatondrazaka fanjinja mihitsy raha mandeha taxi ndray de ndray maka taxi anankiroa de hoe araorina fotsiny azazonareo sany raha zaka volom-bava fitaloha zany de taty aorina
hita ihany hoe tsy voatsy daholo mibanty de andao midiro am'le faharoa tena za misy ny razaka volombavaka manakana taxi anankiroa izy de le kitapony ny ataony am'le taxi ray bon arao le ohatran'ireny hoe martiniquaise moa fiantsonay azy tam'izany zany de eo ny resaka lalam-by sy ny lalam-pirenena faefatra amby efapolo eo ny resaka fitantanana ny rano amin'ny fanondrahana rehetra eo ny ela na tapa-kevitra ny Ambatondrazaka anao Ketsalina efa ela koa zany resaka zany dia ny resaka vidina vary amin'ny resaka collecteur sy ny resaka transport de farany ny olana tokony natrehina tamin'ny dorotanety amin'ny fanina bedana moa ny fiantson'iny tany somary vovoka mena mifangaro fasika milatsaka avy any tanety iny bedana amin'ny fiantson'iny ka ny bedana de tena anisan'ny tena manepotra ny tanimbary zay zao raha ohatra ka eo amin'ny tranonay eo anzay mahafantatra ny tranon'ny dadabe Sarla de afaka mandeha manjono zay eo Atsapanana 200 metatra miala ny trano manjono zay eo Betikitikitika 500 metatra miala ny trano manjono zay eo Bisyvato misy karpa be mitovy fendra baina eo anatin'ny 10 kilometatra zany de misy rano azo anjoloana aloha de io rano io no manondraka rehefa tonga ny fahavaratra fa tao anatin'ny 20 taona ny zavatra tsapa de zao raha vao tsisy cyclone de tsy ampy ny rotsakorana sy ny rano any amin'ny faritra loatra zany hoe miandry ny tsy prévu zany rehefa tena jerena ihany koa le haavon'ny fampianarana misy ny fampianarana tsy miankina fanjakana misy ny fampianarana miankina fanjakana fa nasaina namaky boky zany zareo satria misy moa le hetsika atao hoe ndao amaky boky de namaky boky de fitino aminay ary le boky vakinao ikotofety sy makary vakiny le akizy classe de 3e marina mafy tena tsy haiko hoe kotofety sy makavy no satra sa le boky vakiny le akizy le izy ka every fois kotofoty sy maky le izy aloha zany am'le resaka variary tena zavatra fa be mihitsy namintinany azy ikotofety sy makavy maino nareo le piano soze zany tanao zany ikotofety classe 3e io mianany izy amin'io izy nefa vakiny alors sinapia misy mampalele le akizy any ambany publicité le izy Amizao fety farantaona zao Cosmos de manolotra anao table à manger 4 personnes 1 170 000 ariary ao amin'ny Cosmos Ireliany no misy izany tolotra rehetra izany Cosmos, votre partenaire de confiance. Noël bomba be miaraka amin'ny Tecno. Manomboka ny fahasivany volana Desambra ka hatramin'ny fahasivany volana Janoary mividiana Tecno toy ny Spark 5 série, Camon 15 série, Pouvoir 4 série, Pop 2 Plus, Pop 2F, Pop 3, F1 sy ny 6 mandraisanjara amin'ny tombola goavana zay mety azona moto, télé écran plat 43 pouces, rice cooker 10, bouilloire 10 ary ventilateur roue. Tsy izay ihany fa mbola mahazo fanomezana io toy ny power bank, elo, kitapo, écouteur, carte mémoire, t-shirt, agenda koa ianao. Tecno, expect more. Ino ty paozinao rodana be tiriny eny? Andray mbola imezanao ihany zaza efa intelo be zao nanolokoso tamin'ny alina visa kaka mila mitady solution tsika marenina aloha te hiadana slipers ampiasaina slipers za manomboka zao Cool Slippers, Zaza Salam, fiadana ny tokatranoko. Ary manina ianao no lasa mazoto mampiditra fahana sy mividy tolotra foana e? Ka te hazo smartphone na e? Smartphone nahoana? Amin'ny fividianana tolotra ve? Ie, tolotra manomboka amin'ny arivo ariary. Isaka mividy tolotra arivo ariary no mihoatra ianao dia mandray anjara avy hatrany amin'ny tombola goavana Kadonaka mety azonao smartphone, modem internet, antsona mega, aza ela arakaraka ny fividiananao tolotra no ampitombonao ny vitanao, azonao andro smartphone na raitra be amin'ny fisariana farany. Manan-keratra amin'ny 13 Desambra 24 fanazavana fanampiny ao amin'ny 204. Orange. Passe-moi le Coca-Cola. Allez, posez votre téléphone. À Noël, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est d'être là.
Mettez votre téléphone de côté pendant le déjeuner et le dîner et donnez à vos proches quelque chose d'unique. Vous-même. Coca-Cola vous souhaite un très joyeux Noël. Mpamorona ianao, mpandrara, mpanao asa tanana, mpikaroka, sika rehetra dia mpitondra famoronana, hevitra, fahaiza-manao sy ahitao vaovao entina hanatsarana ny fiainantsika andavanandro. Ny Omapi dia manampy anao amin'ny fomba sy ny dingana rehetra hiarovana izany sy azonao ny mari-pananana. Izany irery ihany no ahafahana misitraka sy miaro ny zonao manoloana ny tsy fanajana sy ny fampiasana tsaradrariny. Tongava mandrakitra antsoratra ny zava-noforonao aty amin'ny Omapi Ambanidia na antsoina ny laharana 22 335 02 fa manampy sy miaraka aminao ny Omapi. Ndao arovana ny famoronana mba hanisehana ny fifaninanana ankalalahana. Omapi. Ça sent la... Bah oui, ça sent la fête chez Batimax. Fêtez Noël avec Batimax tout le mois de décembre. Achetez au comptant et bénéficiez des remises de 5 à 70%. Soyez les 50 chanceux et repartez avec des cadeaux pour tout achat supérieur à 300 000 arrières. Rendez-vous sur notre page Facebook pour le tirage des gagnants le 24 décembre à 11h. Et surprise du Père Noël pour vos enfants au magasin. Soutenons ensemble les orphelins de l'association ACAM par une collecte de jouets et vêtements. Batimax, la qualité au meilleur prix. Amin'izao fety farantaona zao, Cosmos dia manolotra anao. Barre de sang Trust, 199 000 ariary. Ao amin'ny Cosmos irery ihany no misy izany tolotra rehetra izany. Cosmos, votre partenaire de confiance. Atao izay mety fa akaiky ny fety sady efa nisokatra neny avy Saint-Heure efa miandry anao ireo mpivarotra amanjatony sy ny lamaody vaovao marobe na ho an'ny ankizy na ny lehibe sady misy loka maro zaraina ny hatramin'ny 9 Desambra zao araroty fa efa ela zay. Avant Saint-Heure, toerana miavaka, lamaody miavaka. Andao hiaraka ankalazany fetin'ny Krismasy taom-baovao miaraka amin'ny Itel. Mandritra ny promotion atolotry ny Itel, ny voalohany hatramin'ny 3 Desambra, mividiana smartphone Itel, na télé-écran plat, na écouteur Bluetooth Itel, ary mahazo fanomezana eo toy ny gisa, na gany, na akoho anaovana fety, sy loka maro hafa. Ny fisariana dia atao isan'andro eny amin'ireo tsena Itel mobile manerana Madagasikara. Koa fangana ary maka ny anjaranao. Efa korana be sady na Michel an'izao akatoko ny fety zao. Isy fanetanana sy lalao azona fanomezana maro be. Manjifa solika na menaka na koa entanao amin'ny shop Shell fa 3 alina monja ny laninao. Dia efa mahazo cadeau eo no eo ianao. Araho ao amin'ny page Facebook Shell Madagasikara ny fandaharam-potoana amin'ny hetsika isan-karazany. Eny amin'ny tobin-tsodika Shell zany ny fotoana Veni, le triptyque eau potable, assainissement, hygiène est vital, essentiel, nécessaire, important pour tout citoyen. Oui, l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à savoir des toilettes et des douches propres et accessibles, ainsi que de pratiques d'hygiène avec un savon et un dispositif de lavage des mains adapté à leur physionomie, est un droit fondamental, comme pour tous les citoyens, pour les femmes et les personnes vivant avec un handicap. Malvoyants, malentendants, muets ou ayant des difficultés motrices. Sachez que le projet Veni de WaterAid Madagascar est présent dans les districts suivants: à Kasbe, à Tsimdjan, à Varajan, à Mbujachin, Manzakanji, Muramang et Sojourmandit. Ho anao te hanana smartphone tsara sy manaraka toetrandro, efa nivoaka izao ny Itel série S16 izay tena tsara. Manana écran feno vaovao dot notch sy caméra IA ary ahafahana manao automatika ny fangalana sary amin'ny fanaovana selfie. Ho hitanao amin'ny galerie go avy hatrany ny selfie rehetra nalainao tamin'ny Itel série S16. Eny amin'ny magasin mahazatra izany ny fotoana. Itel série S16, selfie IA ho antsika rehetra. Tsara kokoa noho ny hafa. Oh là là, besoin de changer, de m'amuser un peu. Mais vaut mieux rester à la maison ces temps-ci, et donc... Tu peux très bien t'amuser avec Orange Money sans bouger de chez toi. Choisis Keno pour gagner jusqu'à 20 millions d'ariars. Pour Spin to Win, gagne jusqu'à 36 fois la mise. Tirage toutes les 3 minutes. Les gains tombent direct dans ton compte Orange Money. Simple. Tape le dièse 144 dièse, puis 3, puis 1, puis 5. Et tout nouveau en ce moment, pour votre premier pari sur Orange Money, un pari en plus offert. Allons-y. Orange. Vous voulez acheter un produit, mais vous n'avez pas assez d'argent. Chez Cosmos, vous partez avec le produit de votre choix et payez en plusieurs fois. Canal+, Naisa Naisa et Madagascar. Bon appétit, Manulcha Urawanao. Bon appétit, le plaisir de manger.
RDJ amin'ny Valy maraina. Tomboko lasy tomboko vavy tonga somatsara indray atao amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika mpiainy ny RDJ. Talata fahavalo ny volana Desambra taona 2020 miaraba tompoko ary mirarisoantsika indrindra eo ampanarahana ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Miofana momba ny serasera ireo lehibean'ny fampanoavana manerana any Madagasikara. Zava-dehibe tokoa ny lafin'ny serasera indrindra amin'ny vanim-potoana iainantsika izao. Nisokatra omaly tetsy amin'ny sekolim-pirenena ho an'ny mpitsara sy miparak-tsarana ny UNMG Tsaralalàna ny atikasa fiofanana miombana amin'ny serasera. Atelona no anaovana izany ary ireo lehibean'ny fampanoavana manerana amin'ny Madagasikara no biofana. Mitondra ny fanazavana tamin'izany ny talian'ny kabinetran'ny ministeran'ny fitsarana ary nilaza izy fa tena ilaina tokoa ny fahaizana mifeny serasera eo amin'ity resaka fitsarana ity satria lasa misehatra mikirakira ny raharaham-pitsarana ireo mpanao gazety, ireo mpikirakira ny sehatra Facebook indrindra eny anivon'ny fiarahamonina rehetra eny ka tokony ho adidiny mpitsara sy ny mpirakitra rà ny mampahafantatra tsara ihany koa ny dikany atao hoe serasera amin'ny olona momba ny raharaham-pitsarana. Hady amin'ny kere any amin'ny tapany atsimo Madagasikara rehefa avy nandalo tao amin'ny faritra Androy dia nitoy any Ambosary atsimo faritra Anosy ny fivoriana fandrindrana ny asa nataony mpikambana ao anivon'ny governemanta tarihan'ny Prime Ministre izay ahitana ny ministry ny fahasalamam-bahoaka, any koa ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, ny ministry ny fiarovam-pirenena, ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny ahitao arakajy mirindra, ny ministry ny rano, ny fidiovana ary ny fanadiovana, ministry ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy sy ny fampivarana ny vehivavy. Mandray anjara fitenenana tsirairay ireo ministry ireo ary dia mandavitra ny délégation zareo amin'izany mba hahafantarana kokoa inona avy no maika, inona avy no fototra tokony atao amin'ity ady amikere ity. Ho an'ny ministry ny fahasalamana manokana dia fanamafisana ny anivon'ny CSP no nresahany tao anatin'io satria ny faramorana ny fanomezana ny fitaovana ny CSP dia anisan'ny tena zava-dehibe tokoa ary eo no ahafahantsika manao ny sakana rehetra tsy ahatongavana any amin'ny tsy fahasalamana ho an'ireo olona tratra ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny tapany atsimo Madagasikara. Resaka fizahan-tany kosa manoloana ny fisian'ny aretina Covid-19 dia entanina hatrany ireo mpisehatra matianina amin'ny fizahan-tany eto Madagasikara hanaraka ny fehipetra ara-pahasalamana iraisam-pirenena avy amin'ny OMS ho fiarovana ny fahasalamana ny tsirairay. Izany dia atao manaraka ny hoe contrôle d'hygiène izay nolazainy OMS ary mifanaraka ihany koa amin'ny toromarika hoentin'ny ministera ny fizahan-tany eto amintsika. Izy io dia misy serasera tokony ho atao ka miditra ao anatin'ny hoe madagascartourisme.com ireo rehetra tia hafantatra izany mba hafantarantsika tsara ny tena dikany tia atao hoe protocole d'hygiène ity eo amin'ny resaka fizahan-tany eto Madagasikara. Efa azontsika atao ny mitsidika Madagasikara ao anatin'ny fitoniana tanteraka ireo fehipetra ireo. Misy ihany koa ny fianam-bidy atolotra ny mpisehatra rehetra manerana amin'ny Madagasikara ka tokony hafantatra ireny ny mpizahan-tany sy ny mpikirakira ny fizahan-tany eto amintsika ho hatrany ny ministera PA. Resaka famantarana ny toetrandro, misy andro ratsy miforona any amin'ny ranomasimbe Indiana any amin'ny maherin'ny 4,000 kilometra atsinana na antsiranana no misy ny foibeny. Mbola maivana aloha ny heriny amin'izao fotoana izao satria dia mitondra rivotra 940 kilometra isan'ora sy tafiditra hatrany amin'ny 90 kilometra isan'ora izy. Mikisaka mena atsimo andrefana ny diany ary mafaka hatrany amin'ny 10 kilometra isan'ora. Vinavinaina ho lasa tempête tropicale izy io hatramin'ny omaly ary dia andrasana ny fivoaran'izany rehetra izany satria misy ny fivoarana ateraka izao fisian'ny andro ratsy izao. Tsy hisy fiantraikany amin'ny toetrandro eto Madagasikara nefa ity andro ratsy ity hoy zareo avy eo anivon'ny météo malagasy.
faranantsika teo aloha ny fotoanany fampalalavaovao teto amin'ny RDGR ny fotoanantsika manaraka toy ny mazata ihany rehefa avy eo afaka adinroa mametaka ny mandram-piona tompoko veloma vetivety indray. Seria leobe rivo baovao se rivotra fotsiny be zany rivo baovao eo vaovao ra-panatanjahantena dia le taloha reny misy tsara resy tamin'ny isa telo no roa tamin'ny fanalavam-potoana ny ekipa ny metanira rehefa leona tamin'ny Seattle conférence ouest le zany Seattle Minnesota dia telo no roa rehefa nitarika roa no tsy misy zay zany ny ekipa ny ANC moa zany nefa resy ny Tottenham dia ao anatin'le groupe izy tsy hitako mahitsy aloha izy ny Lidogorets amizao fa dia hiteo nitoeny anosy ianareo alohan'ny andao zao koa atsika dia omeko titare marika ity fa dia 10 miliara faingo 10 ny isan'ny vehivavy eto ambony tany ary 2 miliara faingo 2 no isan'ny lehilahy eto ambony tany. Tena ny ena zetsika zany. 7 miliara isan'ny olombelo eto ambony tany eto fa 5 miliara amreo vehivavy daholo. 5 miliara dia zareo roa le 5 miliara. Zany raha atao zany ny pourcentage 70 millions isan'ireny olona voaretsainy reny. 70 millions misy efa manambady dia ny manambady zato sy telopolo tapitrisa 130 millions ny lehilahy manambady io ny lehilahy efa manambady zany hoe kely de kely sisa ny safidiananareo vehivavy zany aloha ka ho diso ve zany zay raha ohatra hoe manampy anareo am'le mba manana 10 eniny eo fanampinany reny fitopolo tapitrisa am'ireo lehilahy reo any ampigadrana daholo atsereo zany sady misy mararaseny zay mbola misy migadra mbola misy ale salita mba tokony firy le salita ol nareo sao de mba tokony hovaina ny fehany teto hoe fijangajangany ty aza atao fijangajangany teo fampirafesany mitovy ihany eritrereto lagery Francis hoe misy adala de misy efa manambady de misy salitaoly de inona tsony zany fa de zay ve de mbola menatsiny any zay rehefa manampy vehivavy mba anankidimy zany mba ampina iny mba manampy maty tsy kotinao anaty zany eritrereto reo ady isan-tsokajy ny misy etra zao tontolo zao reo ane nendro tokony reo mahery nendro tokony mihitsy ne lehilahy daholo le maty amin'io miady any anaty any ny any Irak Libye nandalo aty amitsika ty io aza lehilahy daholo ny akabeazany manao dalo na de vitsy aza ny dalo vehivavy tena lehilahy noho zany vehivavy manao dalo miafinako mampieritreritra zany fa de aloha itsotsoka mangina aloha tena maro dia manina moa amizao vaovao ihany koa atsika mpanaraka an'le izy dia tsy de matetika amin'ny teny aty fa dia merci président ary dia Léo zay mba mpifaninana am'le atao hoe fandarana le 12 coups de midi dia ny surnom satria izy tena enjana dia président ny ataony Jean-Luc Reichmann anarany resy tamin'ny alahady izy rehefa ny faninana nandritra ny 7 isa ny fandarana nataony io moa zany dia ohatra ohatran'ireny question pour un champion reny ao zay tsy mahita an'le fandarana fa ny fomba fanaovandrareo azy misy dia uso francês confinement dia lasa najeren'izy io ary dia leomo patsorona tenenareo fa nisy nanoratra tany aminy zany miencourage sy ny sisy satria ny fandarana eto amitsika misy mahafinaritra ihany fandarana amin'ny télé eto amitsika fa mbola tsy manana le lenta teknika ary dia anjaranareo télé zany mandresy lahatra amin'ny resaka zay ka raha jeu na resaka saina resaka ohatrany question pour un champion sy ohatran'ny 12 coups de midi reny fa tsy ny apprendre à laisser ohatra ny apprendre à laisser zao tsatotsatoka fotsiny tsy de tena mampiasana fa rehefa tena nadiadina ileo zay resiny kami zay vehivavy dia miomana mandritra ny volana maro alohan'ny anaovana an'ilay fanitsanana zany dia nahazo vola efatra hetsy izy 401 000 euros merikely eo zay ozy izy hoe izy moa zany teneniko zao roba de vaso kely blekiresiada de
ikarakarany fianarana le izy toy zao hoe raha taty zany efa tsy mibosy fa vidy trano vidy tômobile de aveo vidy sprinter ampiasaina manao taxi brousse de vidy starex mafy tena mbola mavita zavatra refa 4 milliards zany de miambo mbola evidanina mogasy 400 000 euros zany nefa 4 milliards ny 50 000 fotsiny ny 1 milliard ko de miambo mbola hitangosana lalitra stately de aveo ny ambony mba hiantoana ny akanjony ankizy tsara izy indra goto fa lizy le ohatrany hoe misy safidy le tamika hoe tsy maintsy tonga de anao mamea le valana ray risika be mihitsy am'le izy ay mahafinaritra ny mitantara an'le izy indrindra ho an'ny mpahita an'le izy fa rehefa eo ampijerena an'le izy de anisany manirikiry ny eo amin'ny duel satria ny fanontaniana dia mora satria enao no mifidy le olona amaly rehefa eo am'le hoe inona moa coup par coup le mitelo izy telo izy le coup par coup de amin'ny farany ny anaran'le rehefa le 1 2 3 iny am'izay ratatatatavareny le 1 seconde de rehefa mandresy moa izy zany de mbola misy ndray ny hoe kitana isafidianina izy anarana mahafinaritra fotsiny le izy izy ko hitako hoe mila mana culture musicale zany rehefa milalao zareo amin'iny fa misy resaka hira koa ny taniny eo eny mifangaro be tena ny culture générale ankapobeny mihitsiny le izy ie misy fandarana rona telo moa ny azo ny mahafinaritra anako ny eo amin'ny télégasy moa zany mahafinaritra ana daholy mahafinaritra ana daholy rehefa sendra mba mijery an'le izy fa le miverina ifanaovana fotoana na télévazany na télégasy le tosoko de midi any enjehiko ary raha tsy voaenjiko aza le izy de mitéléphone namanako na manao Facebook na nahoana de tsy teo ahako mba hanoana an'le ota amin'ny alahady nandefa sary aho an Jean-Luc Reichmann nandefa message ho an'le o tsy anisany voavaky tao aloha zany foana le izy am'izao fa mahafinaritra foana fotsiny manaraka an'le izy de Camille arahana am'izao batsorana itenenako aloha fa tsy mbola resy lahatra amin'ny Camille zany tao anatin'izay fandarana roa izay izy moa fa nanolorana hira tany fa za koa anoratra any am'le Camille le AIV Camille sy de zany amin'ny zavatra mafanontaniana petraka le miresaka ty resaka hafa mihitsy tsy hafa mihitsy moa fa ty le zavatra voiziko eto foana misy fanontaniana petraka hoe ahoana moa zany ny andraisantsika an'le hoe zaza 7 taona lehilahy nanolana zaza vavy 3 taona de maty ilay ankizy vavy kely le fomba nandraisana hoe inona eo zany ny fanontaniana petraka hoe inona ny antony mahatonga an'le izy de io zany adevitra betsaka be io fa za moa zany amin'ny rapitso zavatra ray tsy zavatra ray be de za rapitso manasa fikambanana ankizy na tanora miantso azy eto zany de rezy mamaly zareo de asaiko eto rapitso asaiko eto fikambanana tanora ho antaninany zany zavatra be dehibe zany sy mikasika an'le hoe ahoana ny fanabeazana inona ny tianareo atongavana de inona ny tianareo atao zany rehetra zany petraky tsy de manasa manao antso an'zareo zany de mamaly zareo de asaiko eto izy rapitso asaitsika moa zany vatsako ngamo zany inona le ankizy nanao le hirigna aminy tsy malala mena tsy o de folo taona ty de manolona sady tena enjana le izy tsy indraindray folo taona nanolana araka ambe folo taona le ray de 7 taona le ray nanolana zaza 3 taona de maty le zaza 3 taona tany fianaratsoa zany mina mavelona le popotany ve mbola kely le taitra ho azy de ozy izy le ankizy kely noentinay colonie de vacances zay mantsy ana erika eo fa maninona rehefa taitra maraina de ohatsy marary pimenjana be le ziglotako tsy maintsy azavainako de teneno izy azo atao ziglota hoe any iny atao hoe ziglota iny no mahatonga azy endratra ohatran'io fa amin'ny ankapobeny ao anatin'ny fitombon'ny ankizy aloha zany de manomboka hoe mivalo taona na 7 taona no mitratrany ziglotisation iny de amin'ny ankapobeny mbola tsisy ninona tsapany aloha eo fa mbola vo ziglota fotsiny fa ny olana ao anatin'ity le zavatra ty zany de misy zavatra ara-tsosialy avy any ivelany zay sary efa hitany na izy nijery ny boky union ndra flip tao ambany gombary de ozy izy eo andao andramana sisa fa izy mbola gagagaga ohatrany ahoana satria tsy mbola fantany hoe mampaninona le izy ohatrany hoe mandeha mangalapinana hoe maka mofo dipaina de aroboko ao anaty menaka mbola tsy nany endasana de hoanina de ozy izy kay tsara
fa ny olana ao anatin'le izy zany de zao afaka arabatana nanolana le zaza izy zany efa raha mizany taona zany toko mbola Inona zany mijery zao hoe tokony tsy atao? mitsanona Raha zany. Inona zany ny tokony atao misy zavatra dedina be de be sazina ka sazina zany hoe any amin'ny toerana fanasazina zazaie manana zay drafitra zany misy antony mahatonga an'le izy tokony misy fanadihadiana atao zay no ilainan'ireny psychologue reny amin'ny fiainana misy fanadihadiana tokony atao fa nefa tokony miresaka am'ireo ankizy ireo any psychologue koa psychologue zany hoe olona efa eo am'le taona tokony hoe satria manko ny atao hoe flerte ozy le namako zay dia tsy midina amban'ny tenda zany fa noronoroka am'molotra sy ny sisa io eo amin'ny adolescence 13 taona azoko atao hoe misy 12 taona satria bevatana ohatra ny fomba hanazavana an'izay ao anatin'ny fitombona sy ny tsy fanekenany hoe misy ray amareny tezitra raha ohatra ka le zanany zany efa motomoto tsara rabatana 13 taona le tovavy de le tovolahy 12 taona de manao amin'ny fanoroka eny akaiky ny fiangonana fa tratra mbola voadaraka be de eny zay tany ambatondro zaka aloha zay de any ambatiny alliance ny toerana tena tsara indrindra mahafinaritra rehefa mbo fampiankinakina kely fotsiny fa ny tena mihitsy no voataiza hoe tsy midina amban'ny tenda ary le tovavy koa efa voataiza amin'ny hoe atoseo de sy ny sisy ohatrohatra zany zay zany ny fanazavana fa matoa nataon'le tovolahy zany le izy de misy curiosité na fitiavana ahalala zavatra ao anatin'io misy fahasahina ary fahatelo misy ditra maly azao mialatsiny aminareo le sekoly fa raha vao miteny any tia de mety azonareo tsekoly etsaina tovolahy anatina paozina fitoana isakafoanana 13 taona ilaisany raha farafabetsa fa tsy maheno ilaisany zao manao pataloha mainty de manao lobaka fotsy de misy écusson eo amin'ny paosy akavy 7 lahy fa ny enina mifoka sigara amina fotoanana paozy amy 1 rava enina mifoka sigara fa tena tenenko anareo fa mbola tsy vaky feo ny anakiroa mbola mbola sandreny de so ihany fa nivavany na olany amin'izy globota kely sigara zay teneniko zay fa zay ohatra raisiko fotsiny fa maro de maro ny eo anelanelan'ny 10 taona sy ny 12 taona lasa say sy te ahita sy maditra ka rehefa tonga any am'le resaka fanalana zay izy ratsy iandreny koa tsy milay raha goatra mitovitovy taona ohatrany le razainao reny ihany de misipa miaraka aminy de sipa koa mpisotrotrony zala beksa mpisotrony zala toka toko rehefa misotro lisany de lisany any no misotro ampisotrony zala miankina am'le fitaizana an'le ankizy vavy io hoe manaona ny fitaizana azy io ne zany le teneniko hoe zatra be de be nke manodidina an'le izy resahany manaona ny any amin'ny ray aman-dreny manahoana mifoky tany aizy izy no mipetraka tele ohatrany ahoana manana tablety anga izy amin'ny televiziona hitanareo reny le misy ohatrany karazana publicité no ilazana azy anakiroa karazana izy ndray aboy kely ny teny hoe tsy teo anareo de haiko nandefa le film gogoly gitraka de nijery foana aho izy izy ary mbola hijery an'le izy ary ariva de ny anakiray ndray adolescent anankitelo reny izy de ohatrany makany amin'ny boîte zareo de ndre nareo ve nahita le anama le ohatrany karazana hoe 50 nuances de gris zany le resahany eo ohatran'izay de zareo nefa 15 ans eo de eo amin'ny farany de miteny hoe tokony rara itsika koa ny rara iny ohatran'izay le resaka zany hoe adidiny rehetrarehetra le izy am'izao fa tsy mamenatra ankizy tsony zany hoe makasary miaraka amina labiera de alefa amina manomboka am'izay ohatran'le sisary eny le sisary eny reny nge raha ny tena izy misy taonany tokony afaka manao reny fa tsy hoe rehefa zazakely io anao de mizesta teknika manao an'izy io fa zahako tamin'ny maly de tena miteny de le rono ny telo zany hoe gotoliba ny efatra tsy ny raraha mihitsy tsy ny raraha mihitsy teny any zay teneninao tsy olana am'le mofokasikaraka satria tena za miteny foana raha vao le saratra tatony ena fa izy aloha de tovolahy daholo izy ireo tsy nisy ankizy vavy aloha niaraka taminy ka azoazo tsaina hoe tsy exceptionnel zazatra hitako zany fa izy araha mba tsy namaly hoe fina nidirany lamy zany zay mantsy ny fomba famaliny ankizy am'izao fotoana zao ina nidirany lamy zany fa tena ohatranako tsy raha ohatra ka tataraina anareo zany de zahako 1989 nanandrana ny fokasikara voalohany zany hoe 5 oka aloha
89 efatra amroapolo anina 4 taona nanomboka ny nanandrana tsigara de teneko anareo ny toerana nanandramako tsigara voalohany teo amin'ny totobatona tanana renina eo amban'ny zaridaina eo de ny foka tam'izany a dia efa godoloka raha onao raha efa 50 taona vo foka sigara de roboroboka tany de tsy nampanina ana tao anatin'ny fotoana ny asana amina orinasa tao anatin'ny fotoana nanomboana hoe tarika joary malaza mandeha tournesy sisa tao anatin'ny fotoana iny continen'ny lesipa zay ho lasa vady teo rino ny foka sigara teo amin'ny fotoana io fa ao anatin'ny taonako sy ao anatin'ny fanapa-kevitro sy ao anatin'ny fahendreko a fa endreko za zao ohatra ny voadary reny no nanomboka ny foka zany io sanay zao ohatra ny voadary reny zany nanomboka nizy io nefa ny zavatra io a ny tanora tena tsona amin'isany a faigotiny na tonga nolo raha foka sigara ny fahitana ny gotiny foka de gesta teknika zany misy tena marina gesta teknika nagatangataka kely tany fotsiny izy hoe igotiny foka sigara maitso tena angalany nagataka kely foana atao amin'ny roxy iakatra ny etsehatra goty de omeny ana le sigara aloha ty ozy izy etazomy eo fa mifoko le izy tompoko de rehefa aveo lesa miakatra ozy izy fa rehefa niakatra kosa zay fa angatra tsara foka izy a de tsy ately le setroka fa mana am'izay izy le olona moa rehefa lehibe vo mifoka sigara de hita ihany hoe mikavivi fa ny atao hoe masarasafy aloha tena nisan'ny fakan-javatra tamin'ity zavatra zany resaktsika zany sigara zany zany satria fiaina am'zazatra teneninao raha zany fiakina ino moa zany fisotonana influence mahatonga an'izy zany hoe misy olona manodidina be de be de lasa tsy mahazaka any amin'nao raha ihany le fakapana satria tsisy fiboafana manodidina tsy hoe gesta aminah de fokady ihany na tsy ka io le honorable io arakaraka le satria misy caméra anankiroa zao tany amin'ny tournage le olo tazona caméra anankiroa reo zany hoe raha zafy saralomona zany a mifoka daholo reo de rehefa tena raiky zara hoe ao raha voninareo de atotolotra zareo ana le sigara anankiroa ndray samihafa fa petako avokoa izy reo satria fa maninony zay natolotra tsy mba mifoka fa maniny lanofo anao tsy nitolora zareo anao ka sirenao fa tsy nitolorany a tsy hitako fa sire lava tsy amenina goty koa rehefa miakatra izy indrindra le fa manina tsy mifoka le torimaso am'le fiaretatory de manina tata sy mamako mifoka de miny za tsy mifoka marina zany fa le izy a niankina mikion-dalana nandalovana ihany le izy aloha zany dia mitovy zany ohatra hoe ny tonon'akoho ny sigara ny sexe ahoana ny ilazantsika zay ny fananana raha fananana manko izy de any am'le miteraka fa raha le fakana tsirony izy am'le hoe misy plaisir sy misy fafinaretana zany za lesy mbola mitady voambolana hafa mihitsy zay azo atao am'ty rivotry ty zany rehefa miresaka an'le izy raha vo miresaka hoe fananana scientifique fananana makany amin'ny hoe fiterahana ohatra ny vocabulaire be iny zany e de nefa za miteny sexe ino zany dikany sexe fitaovam-pananana ndray fitaovam-pananana de ataotsika za moa za manao le hoe kankalakanka zany teny foronona fotsiny mihitsy a mba hoe zay le tiako ho ambary de ireo zavatra ireo zany e fakapanahazo mpafinaretana izy raha ny tena marina kanefa misy zavatra tsy mahafatra raha tsy misy an'le hoe fanolanana sy le hoe be vokatsy ny irina atreo ihany fa rehefa ohatra voatava efa mifandraka sitrapo mavasiko ko raha ohatra ka zay kosa ary raha efa ampitoana 20 sy 120 fa ny vatana ara-nofo sy ara-fampitaizana nge raha classe de terminal zany ka 19 taona le tovavy ka ny fitaizana anazy namatotra azy tsara ny ara-panjakana tsy manaiky raha ny tokony ho izy satria fanodinana zaza tsy ampitoana ihany fa ny ara-piarahamonina sy ny ara-batana sy ny ara-dresaka misy ihany eno eny hoe mety kosa raha tsy zay kory no atao tsy zay no atao akory zany efa mahita hoe mananamana batsorana koa ny tenenana an'izany efa raiky am'roapolo taona ny oatra izy vo nanomboka mifanoronoroka mihitsy mikavivy be izy ihany ary rehefa nanambady izy de lasa ifampifosafosany hoe tsy mahay raha be zany mampalahelo egny manao kokoa ianao tsy manao kokoa ka misy raha mitarika zokolahy be reny zao de hoe misy vehivavy vatana ozy izy vehivavy vatana za moa zany saina zany vehivavy zatana ny lohateny de alina fatoriny karaha le atotanisa teo moa zany tsinona raha zay mbola mampidoika foana ihany a de misy ny olona atao hoe frustré fa mahatsindry an'le frustration any amin'ny zavatrafa
sarotra be satria raha atao anatin'ny fanolanana be zany a ny olona nanoro hevitra hoe misy azo andefasana an'le hery sy le finiavana sy le fitiavana sy le fanirinana de misy tokoa zany fa ny rehetra nge tsy manana an'le atao hoe encadrement psychologique ohatra na fitaizany ahafahana mitazona ny tenany ary ny bandy frustré tsy mahazo fafinaretana amin'io resaka ara-nofo io be de be ary lasa mankany amin'ny na izy mivadika any amin'ny mbola atao na izy makany amin'ny andoavam-bola na izy mirevo seul any an-trano mandany savony na izy mipetraka am'izao de lasa totony any fitondrana fiarakodia le izy reny le bandy le somary mitratrevatra reny koa de miteniteny fotsiny sisisaka lehilahy normal masika be any amin'ny arabe sy ny sisa tsy ampy fahafapo sexuel reny tsy ampy mihitsy ka zay matoka azy manolana fiara ka ho tantarainy eto rehefa avy eo Efa korana be sahady na Michel amin'izao akatoko ny fety zao. Isy fanentanana sy lalao azona fanomezana maro be. Manjifa solika na menaky na koa entanao amin'ny shop Shell fa 3 alina monja ny laninao dia efa mahazo cadeau eo no eo ianao. Araho ao amin'ny page Facebook Shell Madagascar ny fandaharam-potoana amin'ny hetsika isan-karazany. Eny amin'ny tobin-tsodika Shell zany ny fotoana e. Tiako mihitsy ny fety mamarana tom-pianarana ohatr'izao. Tsara ery izany paozinao izany. Bôgôsy mihitsy ny zanako marina. Sotra tena reveko dia mandihy afaka mihetsika tsara amin'reto kiraro aigle d'or reto. Afaka manao figura be dia be norma be reto kiraro reto tena mety tsara amiko mihitsy. Nafinaritra salama be. Hitanao any amin'ny toeram-pivarotana aigle d'or rehetra ireo modelin'ny kiraro an'ny talora. Aigle d'or no safidiko. Aigle d'or miaraka amiko isanandro. Ary manina ianao no lasa mazoto mampiditra fahana sy mividy tolotra foana e. Ka te hazo smartphone na e? Smartphone nahoana? Amin'ny fividianana tolotra ve? Ie, tolotra manomboka amin'ny 1000 ariary. Isaky mividy tolotra 1000 ariary no mihoatra ianao dia mandray anjara avy hatrany amin'ny tombola goavana Kadonaka mety azonao smartphone, modem internet, antsona méga, aza ela arakaraka ny fividiananao tolotra no ampitomboinao ny vitanao azonao andro smartphone na raitra be amin'ny fisariana farany. Manan-keratra amin'ny 13 Desambra 2020. Fanazavana fanampiny ao amin'ny 204. Orange. Manimanitra. Ye, efa manitra fety eo amin'ny Batimax. Fety be ao amin'ny Batimax mandritra ny volana Desambra. 500 hatramin'ny 700 be izao ny fihenam-bidy. Ka mividiana eo ny magazay. Mividiana entana mihoatra ny 3 ariary fa mety eo anatin'ireo 500 tsara vitana mahazo loka ianao. Ny 7 Desambra amin'ny 1 taona ny fisariana ao amin'ny page Facebook. Ary surprise ho an'ny ankizy avy amin'ny dadabe noelany amin'ny magazay. Dia hotoanantsika ireo kambotiny association ACAM amin'ny fanomezana kilalao sy akanjo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ataovy izay mety fa akaiky ny fety sady efa nisokatra niny avy enceinte e. Efa miandry anao ireo mpivarotra amanjatony sy ny lamaody vaovao marobe na ho an'ny ankizy na ny lehibe. Sady misy loka maro zaraina ny hatramin'ny 9 Desambra zao e. Araroty fefa ely zay. Avy enceinte, toerana miavaka, lamaody miavaka. Tiako mihitsy ny fety mamarana tom-pianarana ohatr'izao. Tsara ery izany paozinao izany. Bôgôsy mihitsy ny zanako marina. Sotra tena reveko dia mandihy afaka mihetsika tsara amin'reto kiraro aigle d'or reto. Afaka manao figura be dia be norma be reto kiraro reto tena mety tsara amiko mihitsy. Nafinaritra salama be. Hitanao any amin'ny toeram-pivarotana aigle d'or rehetra ireo modelin'ny kiraro an'ny talora. Aigle d'or no safidiko. Aigle d'or miaraka amiko isanandro. Manakurio! Efa nivoaka ireo modèle Aigle d'Or vaovao be nokalian'ilay styliste manan-talenta Michela amin'ilay kalitao efa nahalalanao any Aigle d'Or hatramin'izay. Ho anao mankafy kapa tena stylé. Le vita malagasy efa nankafizinao hatrin'ny eny sady natao ho an'ny fianakaviana rehetra. Jifa ho ary ireo modèle Aigle d'Or vaovao amin'ny vidiny manomboka amin'ny 26 000 ariary ho an'ny ankizy ary 50 000 ariary ho an'ny lehibe. Efa hitanao any amin'ny magasin Aigle d'Or rehetra. Aigle d'Or miaraka amiko isanandro. Passe-moi le Coca-Cola. Allez, posez votre téléphone. À Noël, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est d'être là,
Mettez votre téléphone de côté pendant le déjeuner et le dîner et donnez à vos proches quelque chose d'unique. Vous-même. Coca-Cola vous souhaite un très joyeux Noël. Fantatry ny itiavanao ny yaourt chocolé satria hafa ihany ny vokatra avy eto an-toerana. Zaka yaourt. Hafa ihany ny ronono tena izy. Hafa ihany ny atolotry ny mpamokatra malagasy ho antsika. Tena hafa ihany ny yaourt chocolé. Marehetra ery sady vita avy amin'ny ronono vela avy ao Antsirabe. Efa haintsika ny tsara ny tsirony. Arandra-moankina ny yaourt chocolé vaovao. Siro tropikaly hafa kely. Manque sy corossol. Oh la vache! Chocolat, ny tsiro tena izy. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Eto amin'ny fotoana fatsika miantso zany sika izao. Miantso amin'izay nareo. Tenena fa menanao mpanomponao. Ny larana dia fantatritsika misy moa ireo izay tsy naharaka ny larana dia verina kely izy 032 32 05 266 miarahaba tompoko. Salame. Allô. Salame. Enao zao e. Io. Resaka amintsika teo e. Resaka ino ty resaka ankizy tanora anolanana. Io zany problème be zao e. Namana ihany io nahita ivavina ary ndray namana ihany am'izao ndre karaoke fa chambre daholo na ambadiky reny mama mavaty. Tsy vita tsara toy izo chambre 23 sa ino teneniny dia ohatrinona dia ady mifiry chambre tsy mampanolana kosa reny tsy voatery eo zany le izy aloha misy ihany koa tsinona ny lafiny araky le teniko teo hoe fitaizana sy ny manodidina. Io, salama. Eny eo. Io, voalohany aloha misaotra betsaka anareo ny resaka ny zavatra ity fa mila resahana le izy. Dia manarak'izay asa vitsy ny olona sa tena miresaka ny tena fototry ny olona fa amiko ity resaka pornografia tsy misy fetra ity. Tsisy fetra, tsisy sivana. Eritreretinareo fa ao anatin'ny teknôlôjia amin'izao ny ankizy kely rehetra anie zao na zaza kely ary tsy mbola adolatseny tao akory ny resahako. Dia efa manana connexion, manao Facebook izy, manao mijejita eo. Raha mitape zavatra ho an'olon-dehibe izy tsy misy sivana mihitsy mipetraka eto amin'ity firenentsika ity mba ahafahana miaro azy sy mametra azy tsy hijery ny zavatra tokony tsy hojereny. Tena misy tompony andraikitra zany tokony andray andraikitra hoe inona ny système tokony apetraka fa manatsaina anie tsika manana ingénieur maro tsika manana olo manam-pahaizana be dia be tsika dia tokony zany ny tena apetraka fa tsy hoe fanomezantsiny le fanomezantsiny efa mitranga le zavatra vao fanometsiny tsika fa ny tsitranga le izy zany zao tena tokony atao dia mba tena manainga mihitsy ny tompony andraikitra mba hametraka an'izay zavatra izay fa le zazakely 12 taona teo ane ao anatin'le tena mampirongatra le hormone ane izy dia eritreretinareo mahita an'ireny zavatra tsy fanaonao anatin'ny direct ane tsika io ao anatin'le zavatra hitany dia tsy voafehany intsony dia tonga any amin'le fanomezantsiny nefa any le zavatra efa vita rehefa avy eo. Ny ray aman-dreny no anisan'ny tena loha larana amin'ny famerany. Marina zany le izy ko io tsy mirehetra akory tapaka koa izy fa 5 mandoto mbola afaka viaina anao azafady araky le resaka natao hatramin'izay mandoto fiarahamonina sy mandoto vaovao sy mandoto ny toetsaina rehetrarehetra mihitsy le izy zaloha zany anisan'ny miteny ohatra zao anatin'ny fomba fitaizana fa arakaraka ny fitaizana io ny film pornografika dia tsy film mamo afady zay aloha fa maritako zany manaitra fady film misy tsy manaitra fady zany izy film manaitra fady bolana taitra letsy le olona mahita an'le izy eonao raha izy eo
tsy azo ampiasaina loatra ny zavatra tena mandrara be satria anisan'ny zavatra ao amin'ny ekilibra ny fiarahamonina ny mihoatra ny zavatra rarana ka raha tena misy fitaizana be de arak'le lazaiko tam'le resaka niaraka am'le rangahy teo hoe tsy ny rehetra ihany ko sy ny fianakaviana rehetra no tsy maintsy misy mpanolona ao anatin'ny fianakaviam-be anakatsia misy fitaizana tena efa mety fa saingolotoy ny apahany zay sady tsy maintsy misy fitaizana tsy mety mato lasa manolana ny olona ray hoe Francis Turbo hoe izy volavolain'ny fiarahamonina ny zaza ao atokantrano ny atsasany any ivelany mialatsiny miaba io za ihany le teo farankety fotsiny fa akoatran'le resaka filma zany de eo koa manampitrotraka le suppartany rongony tena vo tamin'ny weekend azy ory zalahy sy fiafitarany na monja mariage eo ampasikininy eo fa de milahatra le tanora kely eo amin'ny roapolo taona eo de miakatra amin'ny fofona moly ao anatin'le tomobile mitangoronao ary ohatrany hoe tsy zavatra tena hoe exceptionnel zany fa ohatrany de mibetsaka ka ireo zavatra roa zany hitako hoe aty tena tokony hatrehany fijeriko azy fa malalaka ny faneho-kevitra moa fa tena manainga ny tompony andraikitra misaotra betsaka zalahy de mahazo mihokevitra aminao ny fandaharana amin'iny amiko de tokony isy fitsanganana amin'izao hoe iza no mitarika sady miteny no mikabary no manazava no manome hevitra ohatrany hevitra nomenay hoe raisoany de ataovy ny doro-tanety sy ny fanolanana anisany hoa fléau ny fiantso azy na loza efa ankoditra le izy fa tsy hoe loza manambana akory na loza manaitra satria misy inge tena manolana olona ny anaty tanety efa mirehatra ny zava-misy aloha zany amin'ny fiainana ny ivelan'ny Madagasikara any de hita mihitsiny hoe sarotiny ary tena masika ny firenena amin'ny resaka rongony sy ny fikitikitihana zaza tsy ampy taona sy ny fanoloana tena tonga de migadra amina amampolo taona maro zay tatra ary rehefa mandeha zany zavatra zany fahitako anazy de mety hisy vokany ho raisina azo tsapahitanana am'le satria tsy misanginy ny fanjakana tsy misanga mihitsy ny rongony zao raha tratra manana rongony zay miparitaka de nangongoniny paritaritaka de hoe tratrany aminao na any amin'ny posinao aza na voany ray misy potipotiny de mety ampigadranao amam-bolana indrindra moa fa manana rongony mihitsy le olona de mety amantaonany maro figadrany raha telo gony tsy maninona na efa gony reny tonga de mandrakizay ireny le hoe natratrarana 5 reny nge bainina eny ve moa tsy de zay zavatra zay zany tena tsy tsary fa ao zany ny fanjakana ndraindraikitra fa itsika ray aman-dreny kosa hiaro tena ny rindrina sy ny hevitra ary ny varavarana makany de eo amin'ny fanandramana voalohany ny fanandramana voalohany de miankina amin'ny toetra ny taizana ny tanora sy ny ankizy tsirairay hoe tsy voatery anandrana ianao de mieritreritra fa emotra ianao rehefa avy manandrana satria aleo aza misy olona ray miteny hoe tsy ary ny fokasigara mihitsy atry zay niainako de maty aty toy zay hoe nanandrana de nifoka de lasa nifoka de niala ohatrahako manokana zany zao nandritra ny 13 taona no nifokasigara raha azoko atao hoe foanana ao anatin'ny fiainako zay 13 taona zay de foanako satria fantatro le teo am'le fotoana fa tamin'ny fotoana ny fakapana lehibe amin'ny atamorana sy ny sisa de misy zavatra zay isorako an'Andriamanitra sy ny ray aman-dreniko ny taizao hoe raha ino no nandramako zay tsy teniko hoe inona dia mety tsy ohatr' zao ohatra nefa za ohatr' zao efa tsy mahafapo anahy mihitsy de zay ny aloha mbola mahazo miditra tsika fa izy koa nge fa asina le code parental am'ireny ohatrany tsisy dikany koa reny raha vao tsy ry larisary hitanao le am'le film le code parental fa ohatrany hitany zareo iny efa le tsy maintsy atao spirany iny efa tsy maintsy atao iny fa ny fanarahana maso ny zavatra misy aloha fanarahana maso ny zavatra misy aloha tsy afahantsika misy na ray aman-dreny na lehibe na zoko miteny hoe ka efa sarotra be nge zao ny akizy tablety zao sy ny sisy misy famaizana ilaina miaraba tompoko allo matopoka momba an'le ity mahakasika an'le hoe fanolanana fa za mahita le hoe mahita zany am'izao fa ny fitaizana mihitsy ny tena very teraka satria le ray aman-dreny zany mahita an'le fiainana masy de miasa daholo ny ray aman-dreny de le zaza lasa manao zay saitapany fotsiny sisany am'izao
Eo koa moa zany le resaka teknôlôjia. Io zany tena hitako hoe tena fahaza tena manimba zaza. Ohatrany tamin'ny herinandro zao nandeha tena amin'ny rovana Kabikely natao teny misy na misy mpianatra kely zay mampiaraka. Tena hoe izy nataony zareo avy eo midina ao ambadiky ny rova ao zareo dia sendra nandalo zareo efa manao zavatra zay tonga tsy fatao mihitsy eny amin'ny fahatiny zany. Izy tsy mahafantatra hoe toerana masina iny fa zavatra ohatr'izany zavatra tonga tsy azo atao eny amin'ny mihitsy dia tonga mba hoe asiana tompona andraikitra mandehandeha zany hoe mba hoe mamijea fa betsaka loatra le ankizy tanora avizao mandeha eny manao izay zavatra izay. Zay ka zay no nataony. Zay aloha no nataony teny. Le izy mbola ady fiady mbola ady fiady le izy satria ny ray aman-dreny no tokony hampiditra ny ankizy amina drafitra fitaizana zay tsy ho vitan'ny ray aman-dreny daholo ny fitaizana rehetra satria misy tsy tazany masony koa le izy. Fotoana maro ohatrano dia voamega makany am-pianarana dia fa any aloha vovoaky ny trano dia efa tsy fantatra tsony izy any. Alahatra sy fatarina daholo hoe izy le misy le influence négative aminatin'le fiainan'le ankizy. Eo aloha serasera zany resaka hoe tablety Facebook andao tsy misibery dia ny namana any am-pianarana mbola ao anatin'le fahasasaina koa le namana mbola manoro voana fa tsy hoe dia ratsy saina kory ny namana ray tsy hoe ratsy saina rehefa miaraka dia Miaraba tompoko. Miarabanareo rehetra aloha miaraba tompoko. Ny manana fomba fijery ohatr'izao ako anankiray hoe ny fahasimban'ny toe-tsaina no mahatonga an'izany rehetra zany mitsanga eto ny tany solo-firenena. Avy aiza ny fahasimban'ny toe-tsaina avy amin'ny fanabeazana tsy mari-pototra na tsy mipetraka araka ny tokony ho izy. Avy aiza ny fanabeazana avy amin'ny olombelona tsirairay avy tsy izy rehetra tompona andraikitra ka mahatsiaka fa manana andraikitra ny tokony ny fanabeazana ny zanaka malagasy. Izaho sy ianao zany. Ka ny olona zany dia hoe tokony averina mihitsy aloha ny atao hoe rafitra fanabeazana araka ny tokony ho izy miaina an'izany daholo isika rehetrarehetra ireo izay ataoko hoe efa mba nahazoazo taona. Ny éducation civique tamin'ny andro taloha. Ny fanabeazana ara-tsaina, ara-batana, ara-tanàna. Fa io faharoa dia hoe atako diabolika koa le izy. Zay koa ny zavatra misy zany ny fomba fijeriko anankiray satria ny tena mba fanabe eo anivon'ny fiangonana ohatra. Mitondra fiangonana ny tena mpitandrina dia mahalala tsara fa raha tsy mandeha mizelona ny fiangonana dia izany tokony andraikitra fa tsy ho ahiditra any amin'ny hafa izy. Ka any zany ny fomba fijeriko anankiray dia ohatra hoe anisan'ny zavatra ngezabe ny RDJ izay manabe olona amin'ny fomba fisaina nasiotry zany. Mahafinaritra be le zavatra-resahanareo hoe mivantana fa tena zany mihitsy ny tokony ho izy. Fa rehefa tsy mivantana tsika fa olokolika foana ny resaka dia manjary tsy azon'ny olona koa le izy. Fa aleo mivantana ohatra izay mihitsy rehefa miresaka. Zay mihitsy ako amin'ny fiainako tena mivantana rehefa miresaka fa tsy olakolaka sy ny karazany. Rehefa manao formation couple na resaka mafanambadiana matetika. Omeko ny hevitro amin'ny hoe ny olona ao anatina isan'olona maro dia maro ao anatina olona rehetra mihaino ny radio, ao anatin'ny olona rehetra miteny amin'ny radio, ao anatin'ny atodona teraka ny ray aman-dreny eo amin'ny fanavahana ny hoe izy amin'ny tokony ho tenenina ny izy amin'ny fotoana inona no tena asa. Mampiasa korelaty tokony tsy anolany. Resaka anona no resako, resaka vovitanety, tsy vovitanety sao moa. Ataovika le fanolanana ny anaty tanety. Misy zavatra anankiray zay tsy fantatritsika nefa manimba ala. Resaka fambolena lavanilina. Manimba ala? Anilana tsinanana eo azavaiko le izy. Zavatra teny lavanilina dia zavatra fraîche tsy haiko zavatra mangatsiatsika, zavatra tsaratsara ao anatin'ny ala ny olona mitevy ala. Tapahany le solofina ala dia ao izy mamboly lavanilina. Dia manolana. Dia manimba zavatra rehetra fa olana le ala. Dia resaka fanolanana tena tsara indrindra angamba dia tokony asiana école be parents ve sa hoe ahoana tamitsika efa simba ny
le fomba fiasana iny zany tsy mety tsy hain'olona tsony le ahoana mitaiza ankizy tsy haiko hoe miteraka lolo loatra tsy haiko fa tsy mahay mitaiza ny ankizy am'izao ny tanora nefa miteraka aloha de zay ny problème io taloha tsy tiana rotsakazo ny ankizy fa zao tsy tiana rotsakazo ny ankizy rotsaby ndray zao fa tsy tiana ranom-boankazo efa tsy de tsy ny solution de zay natokeo sao de sina cole des parents tsy fantatro ahoana ny solution am'izay fa raha mbola tsy misy zay zavatra zay de tsy maintsy hitony tany lanona ok ngasitraka efa mba hevitra zao zay a zay azo raisina tanteraka mihitsy a de rehefa aveo a maka izy zay a fa le parent amin'ny misy voasazy io misy voasazy zao manko a ny tena danja be zany tsika zao manana fianakaviantsika anana ny zanakareo nareo ry zandry zay efa manana zanakanay zay ry zandry de zay mbola manana ny hoe ray aman-dreny ry zandry allo verina kely afa tapaka le izy teo nina motikanareo hoe matetika aho rehefa miresaka ny tontolon'ny fanabeazana ara-panahy de miresaka atao hoe formation couple na resaka fanambadiana lasa vavy ny olona madinika mary azy amiko de tena mahazo tsara mihitsy rehefa miresaka momba an'izy io satria ohatrany ampitahorinao zala zany hoe mahazo tsara atao vatana ny olona tsara mihitsy ny fanazavana rehefa resahanao zany hoe marialasa mivavy zany de tonga de markive ny olona fa inona mamparikivy anareo fa antony lehibe tsy maintsy resahana izy natao hoe iny natao hoe lehilahy natao hoe vehivavy fa vo resahanao fotsiny hoe fivaviana sy ny filahina de fa olana be zany amin'ny fiarahamonina any ka rehefa tsy tafita le afatra de lasa manaona foana ny olona io resaka fanolanana sy resaka vy olona rehefa fitanana kiditeny madinika io zavatra miainga am'izany daholo io toko tsy ampy le fanabeazana ao tokantrano de manjary lasa mifoana any amin'ny tsy tokony ataony le ankizy tsy ampy ny fanoroa-kevitra tsy ampy ny fitezana de zay le teneniko hoe azalan'ny andro fanasavangitra sy mifanenjika re tompoko fandao jerena inona ny tena maharary ny malagasy sy ny vahoaka madinika etriny fa samy milaza titany razana daholo tsika nefa nylojika mifanenjika sy ny fanopa sy ny fanasavangy eto tainifinareo daholo ny vitan'ny olona lao any za fa andao hojerevana ny marary ny malagasy de samy mandeha andraiky ny sy ny tandrefy azy de milamina eo makasitraka de makasitraka ve paster za tsy anatin'izany tsara le zatra teny teo manko loatrany hoe toko mahazo eo izy izy ka lazaiko paster kely izy hoe matory zareo a vo miresaka le mahalasy ny mahavavy ianao a de marikivy amitsiritra ngereo am'le marikivy iny zao manko ny soa ifampizarana zany ao anatin'ny resaka hoe hevitra sy ny atao hoe fijoroana vavolombelona zay tsy dika ho izany loatra tsy ampy ny drafitra maro samihafa eto amintsika ahafahan'ny ankizy ho voataiza fa raha ohatra ka voataiza tsara izy ao anatin'ny fiainana miray aman-dreny ao tokantrano a de mety ho voataiza izy fa manao sekolelady a rehefa aveo izy miara manao karaoke namany ery a de aveo izy mifoka sigara ery amin'ny teny flore tsy le sigara mampadala fa ny zavatra manodidina io finaritra zavatra hafa ny tiako mba ampitaina fa miala tsindrena ataovaka mampitandrina ny olona mandeha miteteza aby de kiraro iny e fa ahoana le aza rongatra de nyrongatra mihitsy mimpanendraka eo tako ato eo amin'ny enina ka hatramin'ny roabe folo ao atoandro tena alina maraina aiza zay tra maraina indrindra ny vahiny ampitandremana fa ny mpitandro filaminana mo tsy hita be ny any hitako tena mijaly ny olona fa rapport 2020 zay fa de soavatsarana de rehefa aveo am'izao sia hoe tsy ampy ny drafitra ahafahana mifampitaiza zany a de tokony adidin'le ray aman-dreny zany mba tsy ialana zigle rehefa aveo ampidiro amina structure na farafaratsy ny biblioteka ny akisy hoe tsy maintsy makany aloha misy olo dehibe hafa mahita azy any a misy allo manatoke niaraba tompoko tsara ya eo a zany ny rafitra na ao an-trano na ny ampianarana ny eo am-piangonana foto drafitra asa eny amin'ny lalana fa eny amin'ny lalana karakara zao tiresahako a ohatra hoe ao mandilaza la izy mianatra mipetraka hianatra amin'ny tety andravoany ke lalana andeha mianatra mandalo bary izy aloha misy misotrosotro toka foana isanandro ke azo izy mivaotra eo mirotsorotsy misy mankorelona be debe eo jorojoro eo de io zany lalana le tizy isanandro hitany isanandro de mieritreriko izy ndray andro any
inona ahoana ary zany hoe misotro toka ahoana ary zany misotro toka rehefa tena vehivavy mibritan-drizana tsy manoloko mena sy manao an'reto manao inona ary reto de mitady vola mi mahazo vola ve zany reto fa nahoana tsy maintsy mainsy influence andeza be ny fiarahamonina ohatran'izany za zany mieritreritra tsy azo atao ve hoe mivary tena mijotso reo moron-dalana eo amin'ny rindrin'ny EPP eo amin'ny rindrin'ny EPP mijorojoro tsy azo atao hoe manala an'ireny eo azo tsy azo atao hoe misotro toka any amin'ny varany anatiny fa tsy toka ivela misotrosotro zany azo ka fa manefitretsaina ny aktivité be ny zavatra hitany sy reny andavanandro mbola manaraka an'izany hoe misy vidéo akaikiny eo de rena le asisy eo amin'ny vidéo isan'andro film qualitatif misy vehivavy miboritana de nahoana rafitra sy fitaizana raha zany zavatra zany mbola hitan'ny aty zany efa mandalo tsy mahita azy zany tonga de misaotra ny azo afaka resana foana momba ny tena za zao adolescent zany a tany amin'ny tanàna Ambatondrazaka de misy makorelo tsy mitsena fantatra fa misy a ary rehefa rivariva maty masoandro izy manomboka mipoitra misy fotoana ny tena ray mandeha mitsenatsena any a ary le zavatra tsapa tam'izany a tena fantatra hoe telo na efatra ny makorelina tao Ambatondrazaka hoa ka ny hita eny amoron-dalana zany de misy indray ny makorela hoe re anatinaty trano ony tateo rina le bebe ny tena vao mahafantatra hoe misy nge le tsy misehoseho eny fomena vola izy akanan'izay Allô. Allô. Maheno. Manao tompoko. Tompoko ye. Efa mpanaraka tian'ny fanarana rivotra efa hatramin'izay. Tompoko. Tanora ny tenanay eo amin'ny teraka tamin'ny 1914. Resaka fandanana. Zavatra iray tiako tena voalohany aloha za Kamboty. Teo amin'ny fatelo ambin'ny folo taonako teo. Ny andro teny amin'ny lycée za tsisy nanaramaso tsisy nijery fa za very zany onjonjoko rery manao tsara za manao ratsy za fa tanatin'izay rehetra ny isaorako be da be anisan'ny namolavolana kitoana maraina ary anisany nirivotra amin'izao fotoana izao. Inona ny tiako tongavana miresaka fanolanana manana andraikitra daholo ny tsirairay. Manana andraikitra ny tanora, manana andraikitra ny ray aman-dreny fa tsy afaka atao tsirairay fotsiny hoe ho an'ny ray aman-dreny, ho an'ny mpitandrina, ho an'ny fiangonana fa le tanora ihany koa dia manana andraikitra, manana ny tokony ataony. Za moa anatin'le izy sady tezitra sosotra mahita le ohatra le tanoko siny mahita ny goty le discuté eo amin'ny télé reny de tonga dia manatrika saina sy tonga dia zavatra hafa mifandraisina an'le izy tsy fahazoana le discussion sy le fanabeazana sy fampianarana hoentiny. Ny any azoko tenenina angamba dia izao hoe ray aloha hevitra ty ary za mahita an'izany hoe efa potika ty génération ty. Génération kely ho avy miakatra eo reo no formena fa ty génération ty génération am'izao efa potika fa ny génération avy eo ndao ampianarina ndao taizaina ifandarana le invité moa tamin'izany fotoana zany mbola tamin'le misy mibitra mivatana nangataka hoe sy tokony fandarana émission fotsiny tsy haiko hoe tapaka moa izy satria tapitra ny roa minitrany ilaina koa ny hevitry ny olona tsy tena mpiantso eto izy fa nanazavan'izay momba ny hoe mitondra inona de ohatrany mikiry foana hoe anjara briky le hoentina tsy manana ny prérogative ny fahamarinana hoe zay voateny rehetra eto satria tsika arana indray tsika samitsika eto miteny zavatra mampisafotofoto sain'olona be hoe ahoana de ahoana de ahoana enoina aloha fa ny ankizy kiona ny tanorana ny adolescent zany le bebe zarina koa ny lohany hay anivana manivana ny vatana rehefa manivana sady any le tena olana ary ny tena olana ihany koa de ity hoe ny traikefa ao anatin'ny fanandrakandramana mialohany ka tsy tsara rehefa tena tonga amin'ny fotoana tena ampiasana azy satria venana be fléau-piainana tamin'ny 90 fléau-piainana tamin'ny 90 resaka télé ary ny fléau-pirenena fléau-piainana tamin'izay misy télé ato amin'ny dadasineny misy télé eo amin'ny salon ary nandeha any le fléau de lasa nangataka télé koa ny ankizy ka ny télé ary ne tamin'izany rehefa mijery TVM noir et blanc ihany loha 90 kosaka 90 de efa misaraka zany de tsy miresaka zany
izay mandeha any mandeha tsisy fa ny tele am'le misy an'le 12 taona eny 12 taona mbola matomatotra kokoa hatreo amin'ny taona 2000 izy ako a no ny taty aoriana misy tena latsaky ny 12 taona tsy mahazo mijery zany kanefa ny 13 taona tsy tokony ahita eo tena manahirana zany hoe ny sary mihetsika zay taloha manko misy hoe visa zany tonga de fa hoe visa matetika tsy fifamonoana amin'ny basy a fa resaka aranofo foana hoe misy vetaveta misy oatra zany le kid de Chicago zany a loose zany zany film hoe afaka anjery zay sindre mazary 12 taona izy 13 taona fa zatsy nanolana mihitsy a efa korana be sady na Michel an'izao akatoko ny fety zao isy fanetanana sy lalao azona fanomezana maro be manjifa solika na menaky na koa entana ao amin'ny shop Shell fa 3 alina monja ny laninao dia efa mahazo cadeau eo no eo ianao araho ao amin'ny page Facebook Shell Madagasikara ny fandaharam-potoana amin'ny hetsika isan-karazany eny amin'ny tompon-tsodika Shell zany ny fotoana e tiako mihitsy ny fety mamarana tompianarana ohatr'izao tsara ery izany paozinao zany bôgosy mihitsy ny zanako marina sotra ny tena reveko dia mandia e afaka mihetsika tsara amin'reto kiraro aigle d'or reto afaka manao figura be dia be norma be reto kiraro reto tena mety tsara amiko mihitsy nafinaritra salama be hitanao any amin'ny toeram-pivarotana aigle d'or rehetra ireo modeliny kiraro an'ny talora aigle d'or no safidiko aigle d'or miaraka amiko isanandro Ça sent la... Bah oui, ça sent la fête chez Batimax. Fêtez Noël avec Batimax tout le mois de décembre. Achetez au comptant et bénéficiez des remises de 5 à 70%. Soyez les 50 chanceux et repartez avec des cadeaux pour tout achat supérieur à 300 000 arrières. Rendez-vous sur notre page Facebook pour le tirage des gagnants le 24 décembre à 11h. Et surprise du Père Noël pour vos enfants au magasin. Soutenons ensemble les orphelins de l'association ACAM par une collecte de jouets et vêtements. Batimax, la qualité au meilleur prix. Passe-moi le Coca-Cola. Allez, posez votre téléphone. À Noël, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est d'être là. Mettez votre téléphone de côté pendant le déjeuner et le dîner et donnez à vos proches quelque chose d'unique. Vous-même. Coca-Cola vous souhaite un très joyeux Noël. Veni, vovonana eketsika ny aina mendrika salama. Eny, ny fahazona rano fisotro madio, ny fanadiovana toy ny fampiasana kabone sy efitra fandroana madio, ny fidiovana toy ny fanasana tanana amin'ny savony izay mifanaraka sahaza ny toe-batany avokoa, dia azo fototra ho amin'ny vehivavy, na tanora, na nahazo taona, ny olona manana fahasembanana, jamba, kilemaina, mona, marenina. Zo amin'ny maolo-pirenena feno azy ireo. Fataro ary fa nitetika asa Veni, Sahany Waterred dia miasa amin'reto distrika manaraka reto: Ankazobe, Antsimondrano, Avaradrano, Ambohidratrimo, Manjakandriana, Moramanga ary Tsorono Mandidy. tiako mihitsy ny fety mamarana tompianarana ohatr'izao tsara ery izany paozinao zany bôgosy mihitsy ny zanako marina sotra ny tena reveko dia mandia e afaka mihetsika tsara amin'reto kiraro aigle d'or reto afaka manao figura be dia be norma be reto kiraro reto tena mety tsara amiko mihitsy nafinaritra salama be hitanao any amin'ny toeram-pivarotana aigle d'or rehetra ireo modeliny kiraro an'ny talora aigle d'or no safidiko aigle d'or miaraka amiko isanandro Fararanom-pahagagana taona 20 fararanom-pahagagana taona 20 iarahana amin'ny fiangonana filazan'ny tsara ao Madagasikara miaraka amin'ny pasteur Mamy Levoangy sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra ry ava malala ao amin'ny tompo ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 2:30 ary ny 7:20 dia milaza manao hoe indro izany ho Jehova Andriamanitra nofo rehetra moa misy zava-mahagaga tsy haiko va Andriamanitra ry havana dia mbola tena afaka manatanteraka ny maha izy azy marina Andriamanitra lehibe mpanao fahagagana eo amin'ny fiainantsika ara-pahasalamana ara-tokatrano ara-kasa ara-piariana ara-panahy mihitsy azy noho izany dia manasanao zay ny alahady 7 volana Novambra
ny alahady fahenina ny volana desambra, ny alahady fatelo ambin'ny folo ny volana desambra, ary ny alahady faroapolo ny volana desambra, isaky ny alahady reo a etsy amin'ny espace mankoteny efa nambojanariana voalohany, ary misy fidirana telo zay anasananao, anasanantsika mianakavitsika navaka izany fotoam-bavaka andraisana fahagakana lehibe zany. Ny fidirana voalohany dia miditra amin'ny enora sasany maraina, ny fidirana faharoa dia miditra amin'ny valora sasany maraina, ary ny fidirana fahatelo dia miditra amin'ny folora sasany maraina. Mariana fa tsy hanavanana iza na iza fa zay zanak'Andriamanitra rehetra, niza olona ka mangetaeta ny anaovan'Andriamanitra etsika mahagaga eo amin'ny tontolo mpiainanao, eo amin'ny asanao, tokantranonao, fiarinao, ara-panahanao na inona dia tongava fa niza tafiditra ao anatin'izany fotoana zany dia handray ny anjaranao ianao a. Tongava soda oloary fa tsy misy ny vidim-pidirana. RDJ am Siv Maraina. Sodrivotra. Mahafinaritra tokoa ny resaka eto amin'ny micro mbola tsy mandeha. Fa raha mandeha tapoka amin'izany micro azandamo omeny eo ihany azanda maromaro ka ohatrako misy fotoana ho avy eo zany iresako an'ilay izy fa mbola angonina ny fomba hitantarana azy fa tamin'ny farany herinandro io izahay dia nandeha nanafika hanao kabary ampanambadiana amina fisehoana tany amina tanàna atao hoe Ambohibary ambany Diambositra dia omeko fotsiny sasany fa mbola isy fotoana lehibe hitantarana an'ilay izy manafika avy ety zany le manafika io zany satria ny atao hoe kabary famaliana dia tahaka nyreny hoe mandeha manao baolina kitra ireny le izy dia ny tanàna any efa miomana dia ny olona avy ety efa miomana dia rehefa tonga amina fotoana hoe misandratrandro ny ora omeny ohatra dia vonjeny ny fotoana iny dia tonga ao amin'ilay tanàna ny zavatra tiako ambara sy tiako resahana antsika rehefa ho avy ny fotoana nazavana izy dia zao hoe mbola isaorana sy mahafinaritra ny fihazonana ny tena fomba ao anatin'ny zavatra atao rehetra ny dingana samihafa satria maka fotoana mahafinaritra ary misy tsipiteny atao ihany ho antsika rehetra hoe raha mbola azo atao ry havana malala rehetra sy ry malagasy rehetra satria na aiza tanàna sy faritra misy karazany anaovana an'izay karazan'izay foana maka tsirony dia ataovy aloha zavatra anankiray hitako tany amin'ny farisay dia hoe naninona no nampidirina teo ambaravarakely le vata misy an'ilay razana mety tsy tafiditra tao le farafarana tafiditra fa mbola tanora n'ilay misy fomba zany le fomba mihitsy le izy tanora le mbola zaza mihitsy le izy dia teo ambaravarakely le izy nampidirina le anay zany zao ohatra hoe le ditany dia fisehoana fomba anjareo fisehoana le atao fisehoana le atao dia rehefa vao miala aty Antananarivo zany dia efa tonga dia fantatra ny lera hoe amin'izao zany mengy dia amin'izao eto dia amin'izao eto mba tsy ho diso lera ary rehefa tonga any ianao dia tsy azonao an-tsaina mihitsy hoe inona no miandry anao ao ny atao hoe fahasahiana zany io dia tsy matahotra tahaka nyle hoe hifanafika mitondra basy akory fa hoe tsy maintsy ho hita ihany zay azo atao amin'izay tokony atao rehetra fa fantatra fa fianakaviana sy fianakaviana pikabary sy pikabary fomba sy fomba ary miaona ny faritra samihafa amin'ireny vera ohatra hoe tsy mahalala n'ilay fomba ilay olona andeha angataka any satria matoa mandeha makany zany dia olona andeha angataka zany hoe avy amin'ny raha lehilahy zany io andeha angataka any io ka raha tsy mahalala n'ilay fomba ve le olona amin'iny mety dia omena fotsiny zany ny torolalana ohatra ny hevitro zany zao dia tokony misy olona iray tsy amin'ilay andro ny fanomezana akory fa mety herinandro mialoha dia irery makany aloha satria tsy misy tsiny mihitsy no miteny hoe azafady ray tompoko ahoana sy ahoana moa tsy voatery ao amin'ilay fianakaviana ho aleha fa amina ray aman-dreny na olon-dehibe na ny olom-pantatra zany dia miresaka eo io hoe ohatr'izao ny zavatra tena ialana zany amin'io sao misy zavapady voadingana na zavapady atao nefa tsy tokony ho atao dia rehefa tonga amin'ilay toerana zany dia efa mahalala ihany fa tsy hoe akory hoe dia mandeha amin'ny kazo tsy fantatra dia rehefa avy eo arahana ihany le izy tsiro ny alaina ao anatin'le izy sy ny ahiahy mipetraka ao anatin'le izy dia mafototra
itokantrano zay hoajoro rehefa avy eo. Ny antony mampita amin'ny taranany koa lay oentina manao an'le izy. Fa tena samihafa ao anatin'ny resaka fomba samihafa fa ny fahaizana mifampitsinjaka bary zay no vaingany jerena. Fa de tena ohatra ny reny le hoe inona filaza spectacle le izy. De ny zava-dehibe ao anatin'le izy ihany koa de ity hoe amina tanàna tahaka an'ilay nalehanay zao dia ny tanàna ray manontolo manodidina eo amin'ny hoe 200 tafo zany. Dia ifanaovana le fotoana zareo no manampaka ny fotoana amin'ny hoe fotoana tsy hiasana loatra le izy anetsaha an-tanàna de tonga eo avokoa ny olona rehetra manotrona de misy fomba fiarahamonina fomba ara-pitiavana tahaka ny mahazatra amin'ny faritra samihafa hoe kompania ny fiantso ny karazana olona hoe rehefa tonga ny raharaha de ny zareo kompania ny fiantso azy de zareo no an-dakozia zareo ny eny patana ery zareo ny ery amin'ny vilia zareo ny ery ambody hazo ery mandray ny vary aterina sy ny vola misy ny boky ny ny famadihana fa ny fitambarana zany rehetra zany mbola tsy maintsy hamelomana ny lakilosy hoe hazony le retsy ny sotoavina aza maimaika amina resaka fotoana ny dingana tokony atao ataovy daholo fa atsika aby zany le tam'le nalehanay zany de tonga ianao de mandondona de ela be anao voavoaina mandondona de de tsy mamaly izy fa tsy mamoa mihitsy izy fa ela be anao voavoaina ianao moa zany le tsy mahay izy de tezitra be fasatra iry de rehefa voaina am'izay anao de miditra fa tonga misy latabatra de misy fary be de be miaraka amin'ny tsaramaso hoe ataohoanina hoanina ozy izy de hoanina vita le izy de zay vao miroso am'le zavatra am'izay fa tapitra am'izay miditra ry amin'ny hevitra ray am'izay anao rehefa vita somatsara nrehetrarehetra eo ry entrée ry anne ianao fa voko vary tsaramaso ka tafiditra ao anatin'le kilalao zany tafiditra ao anatin'le izy ianao fa voko be tary na somary nalina kely telo hoe compagnie le tary fiantson'zareo azy zao zoma hoe reto ny zoma atsimo raha ohatra ka mitranga ty avaratra ny fahoriana tany de ny tany amin'ny zoma atsimo no mandray ny andraikitra rehetra manomboka any amin'ny kitay vary famonoana omby famonoana kiso ny fikarakarana ny rehetra rehetra io izy zany le mbola terokalao zany ninazy am'zany de raha ohatra sanatria mitranga ndray amin'ny atsimo de ny zoma avaratra no tompona didy zoma ny ataon'zareo an'izy fa tompona didy izy ary de mandray ny andraikitra rehetra mitaovany rehetra moa de omenan'ireo tompona didy reo amin'ny zoma moa misy iny tsisy ninina fa amin'ny zoma misy niomaly ao am'le pavé kabare maromaro ka grande ay fifidianana am'le pavé misy iny misy hirahira iarahana amin'ny Zozo Salomon Billy Goty Abilia dia ireo hira rehetra zay tonga ao an-tsaina rehetra ny aran'androko taminareo manko izy ka de manomboka amin'ny fitoran-sasany ao amin'ny le pavé ao Antaninarenina dia iranandreo hira mahafinaritra fa ny zavatra tena ankalazaina de hoe izahay ireo le miaraka zany hoe misy ny tao amin'ny tarika niomaly misy ny ao amin'ny tarika vokininina misy ny mpitendry miaraka aminay ao dia hira nofidina tao anatin'ny hira maro be ny atao zany hoe taona 70, 80, 90, 100 manareo tsy manao le hoe anandray atao hoe anandray inandray ny misy ineny rahatantarainay le izy rahatantarainay le izy de misy hira eo amin'ny 200 ao anaty taratasy lisitra kosa aloha de 10 amty 10 amty de misy olona ray na roa miteny hoe tiary mialoha fa tsy safidiana tsisy hoe répertoire rehefa fotoana tahaka an'io fa raha fa misy ohatrany hoe any amin'ny SK de tena misy lisitra tena kakakaka ihany ny ohatran'ny prince io mantsy zao amin'ny piment café amin'ny zoma manomboka amin'ny 9 ora fandraisana anjara amin'io de 20 000 ariary zay ahoana larisa 20 000 ariary fitarainana sy fangatana fanazavana avy amina fokotany Nosy be Ambohibar kely mangery kalamanjana mijaly loatra hono zareo satria hatramin'izay naveriny compteur Jirama BF fa misy aty aminay indraindray nefa dia alefa mitantana BF io amin'ny alina ka olona vitsy izay fantatr'izy ireo no makarano efa rovolana zao no hoe
alefa any amin'ny jirama fitarainana no mahagaga anay mponina nefa dia ny an'ny mpitantam-bola zany hoe ny association no tafiditra ny rano ao aminy kanefa nolazainy fa na ho herintaona hono io tsy hiverina mihitsy koa mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa nahoana toy ny bassin teo alohany lasa trano izay no angatan'zareo fanazavana nahoana ny rano tsy hiverina ny bassin teo aloha lasa trano io zany alefan'zareo ihany amin'ny alina fa olona vitsy izay fantatra zareo ihany no izy le tena tompona ndraikitra mety azo atao hoe voalohany zany de alefany aminy io de izy ny rano mandrapatory tokony mba mahita valy lereo zany raha fahazahoko an'izany tsy mahalozika le zavatra de zao ohatrany hoe niala le nisy naka le compteur le tao amina izy ny tompona ndraikitra an'io de nisy niala le compteur de rehefa avy eo lasa ao aminazy ny olona vidy rano satria lasa natafiditra rano zay izy de sady le bassin ho lasa trano mahazarina tsy fananana iombonana io zany de manainga ny tompona ndraikitra am'izany fitarainana sy hoe fangatana fanazavana ho an'izay hoe afaka mamaly anazy aloha nanaovan'zareo taratasy ny marobe mihitsy izy ty ato lasa aloha ny antso iny zany amboy barikely alohan'ny tsena de ampitatsinanana amin'iny manamorona ny rano iny de ry ampitany tsena de henon'le olona moa zany araka le teneniko zay olona rona telo tokony miezaka azoazo valina ny zavatra tokony mba hitranga sy atao ny olona mantsy matetika ny zavatra tsapa amin'ny ara-tsosialy taka ny tony de ao le izy de ao fa vita ihany le izy rehefa elaela nefa tokony hoainkaka ohatrany ano zany zao de tataraiko fa ny autorelevé zany hoe le taratasy angalanao ny soratra momba ny consommation anao de nanao an'le izy de le compteur anankiray am'le trano ery ambany de 8 be de be ny soratra de tsy maintsy tonga ny jiramana nongotra azy nandeha namboarina tany Sonerana Nicolas moa zany de teneniny eto Sonerana le quartier io fa tsy Ambodimita ny anarana eto Ambodimita zao foana Sonerana le de rehefa vita le izy de miverina isorana ianareo jirama manao an'izay fa nitsina raha teknika zay faharoa tena tiranga tena toraka voninkazo fisorana avy any amin'ny fokotany faralaza sy nilakelatrano makeny aminay ny commune Talatamaty de isorana nametraka poteau misy jiro dingana kosa any de isorana ireo zay totona fotsiny Andriamasaka ny jiro amin'ny poteau fa ty fanontaniana hoe toraka tsy azo atao intsono zany amin'ny lalàna iraisam-pirenena no manao poteau hazo satria hazo nalaina tany hoany io zany le béton ihany béton de zay mahatonga an'le eto amintsika hoe lasa tsy mampiditra jiro aloha satria alana de rose ao zazao agnetso mampimena lisa agnetsoany latily aza ilanjana tsena mpikambana amin'ny Zanta mipetraka Tananarivo fa mivory atsena la 13 décembre 2020 zao ny toerana de tsy miova fa amin'ny LTC Apeflo ihany LTC Apeflo tongava maro le jalahy sy le javavy isy ny fandraisana mpikambana vaovao raha mila fanazavana fanapiny antseo ny 034 11 307 84 averiko 034 11 307 84 na ny 034 45 639 27 agnetso tela ambena le numéro le réservation am'le le pavé lo zany ano fangatany be sy maro izy tia dia afaka manao famandria toerana isika ka ny numéro dia 033 33 mora tadidy 033 33 107 18 dia ny 034 05 252 19 tsy manao fantarana le 034 05 252 19 ny mpanohana ny fampisehoana dia RDJ sy ny Sweetie Pastry ny le pavé tompo dia eo ambanina zaridaina Antananarivo eo amin'ny ilany somary akavia lalana mivoaka makany Miritsy le pirate ny restaurant le pirate dia tsy misy an'izany eto Antananarivo ny seho ataonay amin'io mariana any fa tonga eto ny afisy manko dia variété musicale isan-karazany anisan'izany nokalofainy sidra taloha fa misy animation DJ misy koa peut-être misoratra topoko indreo izahay Salomon Zozo mbola tatarona zavatra vita ka Solmerada 35e anniversaire toro tsy tsony aloha seo lehibe teny amin'ny collégium tamin'ady tatarona taizany teo mba zava efa vita
zavatra rehefa natao ho anareo rehetra mankafy nitarika vokinimina ihany koa dia indreto izay telo menada Luka, Lily ary Gotia ao amin'ny espacena Bintso amin'ny tolakandrony Krismasy 25 amin'ny tolakandrony 25 décembre ao amin'ny espacena Bintso sady misakafo mihira misy namana miaraka aminay ao a fa lesa manao le ireo izay le mitarika fa ihana koa ataonay raha ohatra za mazota tarema 25 za fa maninona ary nitarena somenada mitovy daholo le aza fa ho anareo zay tsy mahafantatra zay mahafantatra ny ray aman-dreniny ary mahafantatra n'izy menada hitanao io sary eo amin'ny hitanao io afisy io hitanao io afisy io mbola ho dimampolo isan-jato zareo io aiza fa ka zareo be dia be misy dimy tsy ao eny misy zany efa nandao atsika misy be dia be tsy eo ianatra tsy eo zao fa mbola misy ny tsy eo Jean Claude zao tsy eo Jean Claude fa ny orony zareo zany tena tiako io ny alalana azy mexicaine fa ny tarika solomenada kosa nitondra avony hoe amatona zaka sy mihira kosa aloha zany misaotra ho an'izay mampahery ihany koa aloha zany teny rehetrarehetra teto fa za koa adiniko foana izy teo a misaotra betsaka anareo zay mampahery any mafy sy mamy ny fifandraisanao tamin'ny dadabe anao raha ny sirasira ao zao rehefa tonga Batimax zareo Batimax miverina efa tamin'ny herinandro zareo teto fa andro zay mipetrapetra miarabanareo Batimax ary salama daholo mino zay misy zavatra tsara hoentinareo avy any misy lazao ary mirana miaraba aloha miaraba honorana ianareo miaraba honora miaraba Kotiliba manao sisa fa Silvanora tsy mandresy monsieur Perron salama et voilà monsieur Perron est là ato zany dimby dia ato tafika tafika miaraba le retsy salama daholo Erika sy Godard rehefa ndray androany fa tena maro be mipololo ty fa eny e zay moa zany efa nandalo tetihany zay tamin'ny aza mino zany letsy lah efa nandalo tetihany zay tamin'ny tapabolana eny tompo dia nezaka fianambity zay farantaona sasisa samy naritafika resaoke zany hoe tsika efa ao anatiny mihitsy tsika zao nanomboka am'ty décembre ty tsika manana an'izay fety Batimax amin'ny fety moa ny anaovantsika anazy ao anatiny tsika zao misy promotion be tsika am'izao tonga maromaro efa tany ianao vidinetana efa tany ianao promotion na vidinetana aiza fomba dia hoana fomba fisehoany to dia miaraka tsika avy eo tonga dia ondrahaka ohatra ka hoana fomba fisehoan'le promotion sa tonga dia hoe ty ny ena zao tsika tonga dia metsika an'izay tonga dia misy ao hoe ohatra raisy fotsiny carreau misy ny atao hoe carreau 10% dia misy ny atao hoe ohatra zay misy carreau mafy ao misy olona mitady carreau malemilemy misy carreau mafy ao misy ny ilayntsika ao zany ao anatin'izay décembre zay tsika voakasika daholo ny produit rehetra ny entana rehetra sa misy entana tsy voakasika daholo akoatriny motopompe akoatriny izay net le motopompe teo beranto zany meme io ma voila io meme zany beranto ty zava ty zalahy motopompe ve tafiditra za tsy tafiditra misy tafiditra motopompe groupe électrogène misy tena tonga misy ihany koa ho atsika zay mpitondra moto sy ny sisisisa embouteillage ny andro fety sy ny sisa misy moto matetika mantsika rehefa mitondra moto amin'ny andro aviorana dia mialoka aloha fa misy imperméable ainareo zany manana imperméable misarona miaraka moto anao zany hoe misy ale karazana transparent kely iny mamoakany jiro sy ny sisa tsy lena moto tsy lena misy an'izay ao en promotion afiranao am'izay manana boty tsika misy boty botyna inona afaka anaovantsika boty de pli loty de pli mahafinaritra akoatran'izay mbola ezaka hakanavy ianareo amin'ny fisarihana sa amin'ny fotoana sa tsisy am'ty aloha za ihany ka tsy manina ianao tonga fotsiny tsy manina tonga fotsiny nareo ino zay fisaria zay ka misy an'izany reo zay mividy lazaina teto tamin'ny tapabolana misy ny fisarihana zay ho atao amin'ny 4 décembre zay ahafahana manome loka ho an'ireo mpanjifa 10 mahery loka zay tsy ho teneneto moa zany fa loka surprise misy lalao natapakila zany eo dia mandrotsaka zao
Batimax ozy izy koa teo aizy Batimax ny andraro de Batimax tsara lalàna de samy misy aneo vata fandrotsahana atsika io daholo de samy afaka mandray anjara ny mpanjifa zay manjifa entana manomboka amin'ny 3 hetsy ariary vao mandray anjara fa tsy hoe mandray anjara vidy tournevis na 500 sy arivo la de hoe fa kosa aloha ny ohatra zao hoe mividy clé alaine clé étoile zany any fa tsy mitovy le tazala mandehandeha eny an-dalana le izy tsy mitovy le izy tsara le nefa mividiny mitovitovy am'le ty an-dalana ihany de fa hitanao hoe aiza ny tokony andehantsika zany sady le izy koa zany ataontsika hoe fanazarana atsika fanabeazana atsika hanjifa amin'ny toerana Iberanto fa mananjana tsy miova loatra rehefa mahazatra anankiray mbola tsisy mananina fotsiny mbola manambady hoe any amin'ny Batimax mahazatra anao ohatrany ay mila zarana zany olona andeha hoany mba tsy any misy zavatra mora nefa tsara de hafa ihany koa ny fandraisana sy ny sisa ny sécurité anao mpanjifa momba ny électricité fenao ay raha namboatra trano ianao anao installation électrique complet sy ny sisa de fenao rehetrarehetra lavitra mba manamboatra douche fotsiny zany ao daholo zany zao le mandro le olona amin'ny vidy mirary mbola miany fihenamidy vidy mirary mbola miany satria moa zany tsy aro tadidinareo mitsamo daholo le vidin'le zavatra be ny isanjato miala amin'le zavatra rehetrarehetra fa manomboka eo amin'ny 10 zany le izy manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 70 isanjato fa ratsy be kosa ny 70 isanjato iny bote efa rovotra kosa avy eny anatao le mike bote efa rovotra be zany atao 70 isanjato ty zao amy akoatra anankiray amina 70 isanjato nareo misy an'le lustre rustique amin'ny filazantsika lustre rustique le karazana moins 70%. Ari so din le lustre remono clic 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 va mandeni no mood. Fixe tsara le izy. Fixe tsara le fatsumani. Le boni le grutulo boni mis mana wa. So de mono clic 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 clic. So tsy manao clic tsy manao izy allo ya zakaza zany ya zakaza zany 10 hatramin'ny 70 misy eo 10 misy 10 misy 30 tongava le rehetra makany amin'ny Batimax nareo ankoatran'izay moa zany satria hoe décembre zany ny andro de misy ny fikambanana maro samihafa zay ataontsika hoe manao karazana asasoa misy fikambananao Charité de Madagascar ny anarany izy io fikambanana manampy ny kere any atsimo de misy karazana vata be zay misy vata lehibe eo androtsana zay foy tsy ny tena tsara zany satria le izy ao amin'ny toerana be vata rustique zay de misy azotsika asina akanjo azotsika asina lehibe hafa ndray zay azotsika asina non misy vola Charité de Madagascar vata fandrotsahana fanomezana vola ho any any atsimo fa le vata be le kesika be any fikambanana akama ao zay zany teny vazaha de ao zany tsika mandrotsaka ny kilalao ny akanjo sy ny sisa misy miambiny eo misy miambiny de arotsaka ny olona de misy maka reo tsy manena afaka mandala le anao mijery zay atonanao ohatra ny anakizy anakizy aloha misy koa ny ankizy efa lehibe de misy anankiray Compassion de Madagascar misy manana page Facebook zareo fatelo zay misy urna de misy borche anankiray koa ao natokana ao an'ny Compassion de Madagascar misy page an'izay moa zany ao Facebook de Compassion de Madagascar de mitsabo andreo zaza zay manana fahasalamana tsisy talano sy sisa de azotsika jerenao Facebook ao zareo mety tohina mihitsy ny fotsika raha mahita ny fahasahiranana ny aretina mahazo andreo zaza de mahatonga tsika mba anome zay zaza ambanivohitra izy tsy akifidy fa rehefa misy le olona tonga amin'ny tany anareny hoe ty zazy ty mila fanampiana raisin'ny Compassion de Madagascar le izy de mangataka fanampiana Compassion de Madagascar ho aminazy de
dia misy an'izay Batimax ao zany misy fanampiana lefa koa saotra ndana amizay le tsy lesa mandeha misy radio nanao lesina zany ndana amizay lesa mandeha mbola tsy ary nieritrerina ka Max anao pub manao Max ianao manao Max Batimax exception fitiantsika kely le izy promotion antsika am'izao hatramin'ny 30 décembre dia manantsika ao anatin'ny 5 ka hatramin'ny 70 isan-jato ny fihenam-bidytsika amizay akoatra ny entana izay net vitsivitsy izy ao dia misy netex zao izy namanato dia ao anatin'izay koa manana tirage tsika 24 afaka amin'ny lalaotsika manjifa amizay zany hoe mihoatra ny telo isariary ny entana viditsika ao dia mandray anjarintsika ao anatin'izay afaka mandray anjara-be tsika raha ohatra ka vidy zavatra maromaro tsika dia mahazo tike maromaro manao am'izany dia dia manohana koa tsika ao anatin'izay zavatra zay manohana tsika association Akama compassion de Madagascar charité de Madagascar hoeto zay akanjo tsy anaovan'ny zanakitsika any hoan'ny zazakambody kilalao koa fetin'ny ankizy na ny olon-dehibe raha misy tanora any misy ankizy any hoeto efa hitanao mbola tsara ao anatin'izay zavatra zavatra efa antitra be taloha hoe sao de hoe tsy ajour le kilalao raha tsy manina eto tatapianla kotara aterano tsy ilailay satsony veloma ka efafatana ny fotoananao vanay réveillon tompoko tenena rapitso eny ary veloma inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Mifandarana nefa dia tsy miala mizafy zay maneva iny zay manasa olona alasina hitanarana vilaka misy moasabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao miraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana Orange. Galana,